Miarabantsika tokolasy tokovavy tafaradalana indray am'izao maraim-baovao fiandohany volana Oktobra 2024 izao. Miaraba ny teknisiantsika rehetra, miaraba nisa tokatrano na eto atoerana na any ampitan-dranomasina ety am-piandohana zany dia manolotra ny fialantsiny amintsika ny namantsika Riana Rabe Mananjara tsy tafaradalana amintsika izy no ny antony adidy amanandraikitra eo anivon'ny fianakaviana ary dia iraritsika soazy avita be ao anatin'izany adidy amanandraikitra zany satria lehibe de lehibe no iantsoloany Riana Rabe Mananjara ka nametraka izay fialantsiny amintsika amty Zoma ity izany tapitra omaly ny volana Septambra na Septambra zay moa fiteny fanany ihany eny anivon'ny fiarahamonina eny dia hiditra indray zany tsika manomboka androany manitsaka ny volana Oktobra. Rehefa volana Oktobra ohatran'izao de tsarotsika tsara ny ranololosiny tariny zakaranda de miainga zany ny zakaranda rehefa volana Oktobra de manodidina farehana nosy iny tena misy azy de miakatra makaty Ambohidahy aty mahafinaritra be nijery an'le zakarandala le azo midoroboka zay misy felana volomparasy de tantara kely fotsiny zany resahantsika zany hoe rehefa mahita n'iny felana volomparasy iny sy ny zakaranda midoroboka iny tsika de mbe ao an-tsaina avy hatrany ho avy ny voninandro fahavaratra ary de anitsaka andray zany tsika ny fetin'ny krismasy de andao ny farantaona ary hiatrika ny taom-baovao. Alao hery topolasy topovavy fa zava-dehibe no atrehantsika manoloana ny raharaham-pirenena eto ampiantohana ihany koa zany satria marobe isika no nanontany amin'le hoe inona no olana satria ianareo any fianaratsoany dia tao anatin'ny andro vitsivitsy maromaro zay dia tsy nahazo ny MBS zany satria mo ny fandaratsika ary ny radio MBS de miparitaka amina distrika maro manerina Madagasikara dikan'izay amanetsiny amatapitrisany no miaino ity fandaratsika ity ary manaraka ihany koa ny zavatra ambaratsika ka sary-piaro ianareo ny amin'ny hoe to tsy maheno zay aty fianaratsoa dia napita zany ny eo anivon'ny teknisiantsika fa mbola mikarakara izy ireo am'izao fotoana izao satria no nietraketrak ny jirama zany dia misy fahasimbany ny fitaovana zay ahafahantsika mandray ny onjam-peotsika zany ka eo mpanamboarana azy ny teknisiany efa nandritry ny andro vitsivitsy izay ny olana dia matety mpitranga ihany zany am'izay resaka herinaratra izay ary manimba fitaovana efa nitrangan'ny zany na ny tany Morondava na ny tany Tomasina ihany koa sy ireo faritra samy hafa zany ka tratran'izay zany ny any fianaratsoa olana ara-teknika zany nateraky ny herinaratra no nahatonga izay de tratra ny meteorantsika dia mikarakara sy manamboatra izay zany ny teknisiana mametoky izy ireo fa efa andala pahavitana izany ary iaino atsaka ny sandavana zany tsika ny fandarana amin'ny alalan'ny réseaux sociaux moa zany tsika na ny page ny MBS no mandray zany na amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa dia mba apitapitao aminamana ny fianaratsony am'izay mety fahasimbany ny fitaovana zay ahafahantsika mandray ny MBS izay no ivadiako am'ireo hoe ny zavatra zay ataotsika anatin'ity fandaharany ity dia fanomezam-baovao eo ihany koa la hoe fanabeazana ary zay endriky ny fanabeazana zay de efa nilofosatsika nandritry ny fotoana zay nanao tanterahantsika an'ity fandarana zay Miara Manonja raisina amin'ny MBS sy ny radio Mata ity ary dia manome an'izay endriky ny fanabeazana zay ny fanazavana enton'ireo Miara Manonja ato anatin'izany fandarantsika zany fa manao ihany koa tsika ny fanadiadina sy lafim-baovao samy hafa na ny eto atoerana io na maneran-tany de reny rehetrarehetra moa zany mba hahafahantsika mandinika sy mieritreritra no avy satria ny ilofosatsika de ny hoe ahoana no anavotatsika an'ity firenentsika ity any Madagasikara izany de zay asa manandraikitra zay de miara mifandrimbona am'izany na ny mpanolotra na ny mpanetana na ny mpanadiady na ny solombavambaoka na ny parapolitika de ato anatin'izany sehatra Miara Manonja zany miaraka ny vahintsika de misy karazan'olona marobe ao ny solombavambaoka zay ingénieur mahalala ny tontolo ny fambolena mahalala ihany koa ny tontolo ny resaka fotodrafitrasa zany na ny asa vaventy ato anatin'izany MBS zany sy ny tokotiky Madagasikara ihany koa misy solombavambahoaka izay tena manana ny fianarana manokana no tanterahana tany ivelany tany mahakasika indrindra ohatra ny resaka management misy solombavambahoaka ato zay mpandrara lehibe
ary nisehatra matona tao anatin'zany asa fandrarana zany misy solombavam-bahoaka ato mahalala tsara ny resaka fizahatany ary nitety izao tontolo zao misy solombavam-bahoaka ato nianatra momba zany finance publique zany misy solombavam-bahoaka ato atao anatin'ity misy atsika ty zay ino moa zany avy nanana andraikitra lehibe teo anivon'ny tafika satria de tena manamboninaatra ambony ary larana faharoa nandritra ny fitondrany président Ravalomanina teo anivon'ny fitantanana ny tafika malagasy ato anatin'ity antokotiky Madagasikara sy ty ezaka ataontsika Miara Manonja ty misy solombavam-bahoaka mpampianatra mpikaroka mpampianatra double doctorat be zao ary ato anatiny zany politika sy Miara Manonja amintsika rehefa misy fotoana misy administrateur civil nisy manam-pahaizana manokana momba ny tontolo ny fampianarana rehefa be ny tanàna teo aloha nisy mianatra manokana momba zany fitantanana izany na resaka gestion zany maro be ary mianatra manokana ihany koa momba ny atao hoe fifandraisana na communication zany hoe misokatra ho an'ny rehetra zany amin'ilay lafiny adidy amanandraikitra sy asan'ny ratovina zay ity Miara Manonja ty ary mivahintsika dia mivelatra ho an'izany noho izany malalaka be mihitsy zany ny thème développer tsika zany na resahantsika ao anatin'izany fandarana zany satria moa isika mametraka zava-dehibe hoe tena hanavitra nyty Madagasikara ity ary mametraka ho zava-dehibe tsika hoe ahoana no ahafahantsika indray mamerina amin'ny Madagasikara eo ampelantanany malagasy ary afaka androso hanana zay chance sy opportunité zay miaraka amin'ny fanoherana miaraka amin'ny antokotiky Madagasikara miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana de izay le endriky le fandaratsika ka io zany ohatran'le hoe mpanakanto misafidy gadokira ao no misafidy anao jazz ao no misafidy anao salegy ao no misafidy mety anao kilalaka manokana izy fa ao no misafidy ny anay varieté mety aminay de ao anatin'izany varieté zany mety misy tango ao mety misy sega ao mety misy tsapika ao na salamizany fa malalaka tsara fa ny zava-dehibe de hoe mila mahafantatra sy mila mahalala ny zava-misy novoaka malagasy ka eto zany hatramin'ny bitika indrindra satria zay mahasolombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka zay mivahiny eto reo akoa reo politika zay miparitaka era Madagasikara de hatramin'ny bitika indrindra de resahany eto amin'ny fandarana fa tsisy adevitra hoe tsy maintsy politika fotsiny ihany nde ho tatasehany eto tsy zany raha teo koa ny zavatra heverinay fa hoe ahoana no ahafahana mitaiza ahafahana amin'ny fifampizara fahalalana sy traikefa ho amin'ny vahoaka malagasy satria hanao éducation citoyenne tsika satria olona miomana hitondra fanjakana ary hanavitra ity firenena ity ka hatrany amin'ny tontolo ny fambolena satria zay le solombavam-bahoaka zay le mpiara-manentana zay le mpanao gazety dia tataraina daholo zany ahoana tsisy barazy ary tsy mandeha ny rano ary ahoana mahakasika indrindra ny fambolena tsy maraka ny volovary manahoana ny vidim-piainana ary hatramin'ny tontolo ny fampianarana tsy maraka amin'le resaka droit d'inscription ny mpianatra resahany eto zany inona ny olona ny tontolo ny fampianarana inona ny olona ny tontolo ny fampianarana ambony resahany eto zany rehetrarehetra zany ahoana ny resaka fitsabona ahoana ny resaka fandriam-pahalema ahoana ny resaka mahakasika indrindra ny fiainana ny resaka fizahatany sy ny tontolo ara teo karena kapobeany na ny resaka fitantanana ny orina asa-panjakana zay miapotika daholo am'izao fotoana zao ny sehatra rehetrarehetra zany dia voakasiky ny adevitra rehetreto satria manana am'izay hoe maizy azy daholo ny solombavam-bahoaka sy ny mpisehatra eto anivo Miara Manonja fa tsy limité amina loha hevitra zay ka tsy maintsy resaka politika foana ny resahana fa miresaka politika amin'ny fotoana iresahana azy ary miresaka diplomatie internationale miresaka raharam-pirenena sy géopolitika sy ny géostratégique rehefa ilainy zany fa ilaina ihany koa no mampafantatra ny zava-misy de sorina betsaka isika satria isika hoe tena ilainay le fanazavana momba ny tontolo ara-bola zay nyresahantsika satria misy miteny hoe de vola foana ave ny resahanareo tsy maintsy resahany zany satria na enao le mametraka an'izany fanontaniany zany anatin'ny PGFB ny MBSR de ny zanakao ny taranakao no andoha zany noho izay fanapahan-kevitra kitoto raisy ny fanjakana izay de mila resahany zany inona natao hoe FMI inona natao hoe banque mondiale inona natao hoe relation bilatérale inona ny tombotsoa inona ny olana inona ny lesoka de resahantsika zany rehetrarehetra zany ka ataoko zay fampatsiaivana zay fa miaino antsika ny vahoaka malagasy atapitrisana de zay no anararotana anaovana kokoa ny namana any be manevika any anaovana kokoa ny any andilana any ry tonton Raex sy ny ekipa rehetra zany am'izao fotoana zao sady miditra anaty lavaka no miaraka amin'ny telefona misy écouteur mihaino radio antsika eritrereto mahazo ange any
any amin'ny karera rehetra lavitra any any parafaravolany misy an'zany anaovana kokoa ny any am'zany hoe atany meva zany aiza misy an'zany any morombeny misy an'zany maheno atsika tompoko ny olona any anaovana kokoa ihany ko ny any antsena volo aiza misy an'zany any mananjary any misy an'zany maheno atsika tompoko ny olona any anaovana kokoa zany indrindrandrindra ny anymorondava satria iomana zao marainy zao miaraka amitsika ny redynamisation ny atokotiko Madagasikara ary tapany arivarefa aveo dia ny fiaonambe paritry ny RMDM zay hanatanterahana zany ny fiaonana am'ireo etsika ny fanoelona sy ireo olona kivo sy leo ary ny olona diso fanantenana am'izao fitondrany zao ary miandrandra Madagasikara ho tafita rapitsorafaka pitsoka ty tapany ariva ty no anaovana izany efa niatrika ny fanetanana mory frérona ary l'homme noir zay lehibe any tanora RMDM tany morondavatra amin'ny nomaly brao politika ihany ko dia mbola manetana zany ho atsika rehetrarehetra zay hanatrika izay etsika lehibe eo amin'ny espace ambony vohatra morima izay hanaovana kokoa ihany ko ny havana ny delambato rehetra namana ry tonton Christian zay tena miondana atsika mihitsy ny any Laroche ny any Cassan ny any Marseille maro be Brest sy ny sisa ny any Montpellier ny etsika Montpellier zay tena anisany tena mikofokofoka mihitsy mikaroka zay mahasoa Madagasikara raha ny zava-misy amin'ny akabeany eo ihany ko ny any La Réunion zay misy any reo mpikatroka RMDM zany 974 ny RMDM diaspora France ihany ko tena mavitrika be ry tovratovo arso ry présidente Fanirso sy namana rehetrarehetra dia anaovana kokoa anareo rehetra any zay manaraka tsy tapaka izao fandarina izay no lalovany zany tompoko lasy tompoko avy mba afahatsika zany manazava tsara hoe mipetraka amina tongotra mazavitsika fa tsy sanatry ny zany koriny mandendeha zao fandaratsika izay nendrika fandaratsika dia vahiny tompotranotsika tahaka mazatra dia rehefa Zoma na député Rastany na député Todsoa Andriamampandry avy any amboribory tany faheno na izy mirahalahy mihitsy miaraka arakaraka ny fandaminana eo fa ny fandaminana zany satria zarazarainy adidy amanandraikitra ny solombavamboaka atsika satria mitety Madagasikara izy ireo dia ny député Todsoa Andriamampandry indray no miara-dalana amitsika am'izao maraina zao rehefa miresaka député Todsoa Andriamampandry tsika de fatatsika avy hatrany fa resaka fampianarana zany de mbola mamay be ny tontolon'ny fampianarana na fanabiazana io na tenan'le hoe fanabiazana pirenena éducation nationale na ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ratsiansa zany olana be ny sedraindreo am'izao fotoana zao ho resantsika miaraka amin'ny député Todsoa zany de tahaka ny mahazatra ihany ko hantany sy resaka amintsika ny resaka rafitra politika moderna am'izao fotoana zao satria misy zavatra maro be miodina eto ambonin'ny tany ary manomboka mitsoka ny rivotra zay fiovan'ny mpitatana rehetra eto ambonin'ny tany de resaka ihany ko tsika satria anambahiny manoka atsika rehefa aveo dia ny mpitarika ny FLN na ny Front de Libération Nationale dia iada rehefa amin'ny tapany faharoa fa iresaka ny raharaha Sarkozy tsika rehefa aveo satria ty Madagasikara ty tompoko tany masina tsy azo anaovany ratsy ty ary tsy vitany eo nanao ratsy amin'ny Madagasikara ianao namotika amin'ny firenena fa mbola tonga teto ianao nanitsaka ny tongotrao dia voaheloko izy am'izao fotoana zao efa nisa raharaha voalohany tamin'ny volana marsa na nenjehana azy saka fianona Antsoantarby ty indray voanomalinomaly raharaha faharoa saka Big Malion lizy dia nahavozony an'izay fanemelona heritona sazy miatra izay filoham-pirenena Nicolas Sarkozy filoham-pirenena frantsay zany izy ny filoham-pirenena voalohany frantsay tao anatin'ny republika fahadimy zay tratran'izay raharaha fanemelona zay dia velarintsika zay resantsika zay rehefa aveo fa itodika atao amin'ny député Todsoa tsika député Todsoa miaraba aloha tonga somatsara eto amin'ny fandaratsika indray amin'ity Zoma ty misatatra amin'ny volana Oktobra député Todsoa Andriamampandry député Todsoa Andriamampandry mo rehefa atatsika am'le fihetsiketsehana samy hafa any amboribory tamy misy azy efa tsy zovena amitsika tsony la mikarakara reo mpianatra satria izy mpampianatra mpikaroka mpampianatra dia manolotra reo fitaovana samy hafa manome cours gratuit eo ihany ko reo pikabary zay resaka voambolana sy teny malagasy mahakasika amin'ny malagasy ray manontolo sy ny kolotsaina eo ihany ko afataratsika ny député Todsoa Andriamampandry ny resaka etenivony ara-tsosialy am'izay mety fanampiana ara-tsosialy ny fiarahamonina na sakafo io na zay mahakasika ny tontolo ara-pahasalamana zay izy zanaka tatsa diso fatatsika loatra zany satria efa mifampiresana teto matetitetika de voaingana ary izy ny tonga teto amin'ny fandaratsika zay nanao PNU tsy
tsy de hitantsika mola izy fa zay tato nahita azy miaraka amin'ny fotaka sy ny sorta avy nanao fanitarana nlay lakan-drano tery Ambohimanarina zay mamatsy tany amina rivony hektara eny be tsy mitatatrenya de fanaovana lala kely samihafa amin'ny alalan'ny pave de vao tamin'ny terinandro ity no nisitraka n'lay tetikasa zay anatin'lay siady zany io le CLD taloha indray zay taritin'ireo solombavam-baoaka ka eny amboribory tamin'ny fahenina député Todosoa de fokontany maromaro indray no nahazo tombony anatin'izay siady zay satria misy lalakely maromaro zany zay mampijaly ny vaoaka namboarina akoatran'ireo lalakely efa vita teo aloha zany marobe raha zay resaka momba anao zay député Todosoa any amboribory tamin'ny fahenina tsy miperaka mihitsy député Todosoa ka de miaraba aloha zany satria raha ny fantatra de iainga indray ianao rehefa avy eo satria mbola misy tafa indray fanaovanao amin'ny vahoaka amina fokontany hafa any Ambohimanarina any de andamin'izay fotoan'izay tsika zany fa soloanao fa efa eto indray aloha zany de resadresaka ny zava-misy manahoana aloha vaovao any fokotany sy ny boribory tany misy anao député Todosoa ya miarabanao iafaniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy akanavaka na eto toerana na any ivelany ary finaritra mifampitafa indray isika amin'izao voalohan'ny volana Oktobra izao ary mirary soa hatrany atsika rehetrarehetra ho tahin'Andriamanitra ary hitondra fanambinana atsika hatrany any izao fiainana izao ary mitondra-bavaka mandrakariva amin'ireo olona zay tsy salama amin'izao fotoana izao ary eo koa zany zay olona trapaoriana de mankahery reny fianakaviany reny mba hitraka zany amin'izao fahoriana zay mahazo ny fianakaviana maro amin'izao fotoana izao efa niarabainao daholo moa ny tany Andiram-bato misy tsy ratraka ihany fa zay fa ny tonga ataoko cap izy rehetra tonga ataoko faobe daholo miaraba any zareo rehetra zany betabe mihitsy ny manaraka atsika ary mitombo hatrany ny manaraka ny fandarana zany no mitika fa ilain'ny vahoaka zao fandarana zao faniry ary raha sanatria moa tsisy zao Miara Manonja zao raha tsisy ny ianareo isika mpamakafaka politika sy ny solombavam-bahoaka satria zay ny alana solombavam-bahoaka miteny mitondra ny feon'ny vahoaka ary ny jereo fa ny tsy midoka tena akory ny député Tim fa tsy mitsahatra ny tena hoe miteny ny député Tim vao misy zava-mitranga eto amin'ny firenena misy zavatra mahorina ny vahoaka de mitsangana izahay ary mijoro maneho ny hevitra hoe zao ny zavatra tsy mety ao anatin'izay ary mijoro ihany koa manome vahaolana ho an'ity firenena ity zay zavatra tsy mety zany ao anatin'izay teny moanao zao hoe ny resaka sosialy député social moa nataon'ny olona surnomko matetika de marina zany na de tsy asan'ny solombavam-bahoaka ro azy zany manao ny asa sosialy zany maha-olom-pirenena ny tena olom-pirenena tompona andraikitra dia tsy maintsy mijoro ny tena zany satria sahirana loatra le vahoaka faniry ary indrindra fa eny aminay eniny Ambohimanarina dia tsy maintsy mitondra zay vita ny tena zany ao anatin'izay asa sosialy zay nytenenao zay cours gratuit tena ny valopolo isanjato tatsaha daholo ny mpianatra tena mahonena zay nanaovako cours gratuit efa ela amin'ny resaka informatika satria ny asa zao de tsy maintsy mila zay informatique zay ny anglais de tsy maintsy mahay miteny vahiny ny anglais na français amin'izao dia mamay-pona daholo ny anaovako an'izany amin'izao fotoana izao ary ny teny koa anao raha misy foto-drafitr'asa zay atao dia manana association tena misy fiara-miasany fanivelany dia misy ny foto-drafitr'asa maro zay natao koa zany ho any Ambohimanarina manava député de Madagasikara ny tena fa ny Ambohimanarina na voafidy de tsy maintsy navoavita ny tena zany aloha tsy maintsy imasoana rehefa misy indray ny eto manana de tsy maintsy aparitaka tsikelikely amin'ny faritra maro zany izany foto-drafitr'asa zany zay vita eo ihany koa zany vao nitenanao hoe tamin'ity herinandro ty de misy le projet siade zay ny solombavam-bahoaka averiko tsara fa solombavam-bahoaka zany no maneho sy miteny hoe ity ny zavatra ho atao zany ao anatin'izay tsy mitatam-bola ny solombavam-bahoaka ao anatin'izay aloha zava-tsara fa misy tetim-polo zay natokana ao anatin'izany fa misy zany ny administration ny chef district misy eo ny mpiara-miasa aminy ny PRMP sy ny sisa zany fa ny solombavam-bahoaka zany no mijery hoe aiza no foto-drafitr'asa zay tokony atao zany
ao anatin'izay fokotany ary inona ny marary ny vahoaka zany hoe miainy ny fitaranany vahoaka ny sombambahoaka satria izy ny akaiky ny vahoaka indrindra izy ny voafidym-bahoaka izy marary ny vahoaka de atao arak'izay tokony izy zany izay tetipola zany natokana ho an'izany maro ary maro ny sombam-bahoaka zany zay teo aloha tsy fanenjenany amin'ny afaka kokory zany na ny teo alohan'ny tena fa misy nge zavatra natao tao anatin'le sely de taloha moa na siady tsy mandeha am'zay tokony izy zany maro ary misy zavatra hoe marsifectif zay tena tsy mety zany nataony hafa zany ao anatin'izay zany hoe tokony ataonao nefa tsy ataonao kory izy de lazainao fa vita le izy ao anatin'izay tsika zany dia ao anatin'ny mangarahara no naovana an'izay ary zay na tonga ny tena misy ilatsaka solom-bavomboaka mba isin'izay mangarahara zay ialana am'izay kaporaraka zay mba isy tamberina ndraikitra avy amin'ny vahoaka zany omenan'ny vahoaka ao anatin'izay satria volam-bahoaka reny volany selite sy ny siady reny tady toy zay volam-bahoaka natao hoe volam-bahoaka zany de iny volam-boaka iny lasa volam-panjakana ao anatin'le izy fa tsy mifanjakana akory no manao an'reny reny siady sy ny selite reny fa volam-bahoaka reny ary taberina ndraikitra reny ary normal raha ho atao hoan'ny voaka reny reo zao de misy fotodravitrasa zay hita larana ratsy de ratsy de natao tao anatin'ny siady zany hitatsika de 200 mètres zao io misy fokotany maromaro zay natao zany ao anatin'izay misy raiky amin'ny telopolo fokotany ny ambo manarina efa saika natao daholo fa mbola misy any vitsivitsy zany zay tsy nanaovana fa mamety toko hoan'ny voaka ny ambo manarina ny tenanay fa mandravatapitry ny mandat raha sitrapon'ny tompo amin'ny 2024 raha voatapitra de mba voakasika daholo zany ny fokotany raiky amin'ny telopolo ao ambo manarina na ny fotodravitrasy zany amin'ny siada na zay famezam-pahasoavana men'Andriamanitra ny tena atolotry ny tena ho an'ny voaka nambo manarina miaraka amin'ny asa sosialy ao anatin'izay fa ny zava-dehibe indrindra akoatrizay fanampiany zay nge faniry na fotodravitrasy io asa maritra ny ilain'ny olona na ny asa sosialy fa ny zava-dehibe de ilaina ny sombavomboaka ny olona mpitondra na filoham-pirenena io na praiministra na ministra io fa mba mikasokasoka amin'ny vahoaka mba tena midina sur terrain jerevy zao io ny sarika io mitondra brety mihitsy ny tena de miaraka misina amin'ny vahoaka tsy asiana elanelafokotanytaisy ty député any ambaravarakazy zao io ay le ry ambany ry atambany tsa io de any zany de olona tatsa daholo ny olona efa nangatany olona mataona maro io tsisy navita de io izy io koa zao any fokotany nambodro misy hoe Sainte Maria dia ny rahana tompony nandraikitra rehetra ao anatin'izay misy koa tany Betafo tany Ambodimita zay le fiara-miasa zay zany nosy zava-dehibe ary zay ny saorako ny tompony andraikitra ao ambo manarina zany hafa misy ny fiara amin'ny sala zany am'zao fotoan'zao na de misy loko tsy mitovy ary ao de misy foana ny fiara-metana zany rehefa mijoro ny tenanay zany hoe andao tsika hiara isala aneo an'izay faisakiny zay zay mambo manarina ny ambo manarina eran-tany de ambo manarina manana an'izay hoe tena hoe faisakiny zay fiara-misala raha misy trapo aorina ao de mirodorodo daholo ny olona mifitsapana maraina na iza ary tsy mijery tsy very ary zay mambo manarina sy ateroka any ambo manarina sy ateroka anatin'le izy ary zay zany mila ely eran'ny Madagasikara mila tazomitsika zay le fihavanana sy ny firaisakiny zay zany de tsara ho toizana foana ary zay no ataoko antso ho an'ny vahoaka malagasy rehetra zany marina fa tena mafy ny fiainana zao hatramin'ny nazaontsika ny fahaleovatena 10 taona maheriny fa nazaona ny fahaleovatena zao ny tena hoe miaritra ny fiainana tena hoe mafy ny vahoaka malagasy sy faniry na ny klasy momoine zay nge zao akavitrina sisy fa tena enjana ary tena hoe tena mahonena zany ny vahoaka am'zao ary zao le faisaranana mahazo atsika zao le fantrana mahazo ny vahoaka zao tokony asehotsika trano zay faisakina atsika zay fa tsy tokony hoe samy ololona ho azy tsika samy andeha ho azy tsika ary samy ijery ny tenany tsika ao anaty fa tokony fanampiana zany no atao am'zao fiainana zao io le hoe zay tsy maintsy bika mahay fatambary raha manana ianao ararabola de tokony anampy ny fiarahamonina zay misy anao raha ampy ianao manana saina de manampy ianao ao anatin'izay raha misy ianao ny ara-batana azo anampina ny olona de amin'ny famina zany ny fiainana ary zay ny tokony hifampizarana zany am'zao fiainana izao zay nga marafitiniko faniry ny zava-mitranga sy ny zavatra vitan'ny tena sy zavatra mbola ho ataon'ny tena marina fefabe ny vita fa mbola be koa ny asa miandry zany akoatra ny mahasombamboaka zay mitondra ny tenin'ny vahoaka akoatra ny fanaovana lalàna sy ny
ny fanaramaso fanaovana tombana ny asan'ny gouvernementa zany a de tsy maintsy mijoro ny tena manao an'izay asa zay nyteneniko zay na de tsy asan'ny solombomoaka raha manao fotodrafitra asa sy ny asa sosialy de tsy maintsy mijery ny tena ao anatin'izay satria avelo faty ve ny olona ao anatin'izay a fa tsy maintsy mba mitondra ny anjara brika zay vita tena zay vitany tena amin'ny maha-olo-pirenena ny tena ya makasitraka an'izay fanazavanao zay député Totosoa zany satria tsara ho fantatra tokoa zany a hoe inona no adidy amanandraikitra zay iantsoroana eny anivon'ny fiarahamonina fa ny adidy amanandraikitra ihany koa zay raisina eo anatrehan'izay hoe asa matomponandraiky mpanjakana satria tomponandraiky mpanjakana moa ianareo solombamboaka dia tsara no miresaka izany anaovako fanamariana kely fotsiny fa efa marobe indray ireo naka ny masom-boly zany any amin'ny député Rastany ary misy ny avy any Ambohimalaza misy mbola toerana samy hafa zany zay nahazona zay akom-baovao zay satria misy masom-boly maimaimpona zaraina ho an'izay vonona zany ary tsara be zay masom-boly zay araka ny nambara ny député Rastany misy mandefa message moa ty amintsika hoe misy tatsaha maromaro tiaka an'izay de ampitaina any amin'ny député Rastany zay faniritsika zay fa ny any député Rastany de tsotra ny azo ny amin'ny hoe mba tena ho ambolena le masom-boly fa tsy ho tontona hoanina tompoko satria ny mba hahafahantsika zany mikarakara amin'ny fiainantsika sy mifiarikarentsika no tena tanjona lehibe zay ny amin'iny député Totosoa aleo aloha tonga de le resaka fampianarana satria zay tena anisan'ny tena domaine tena misy any député Totosoa zao manko ny vaovao samy hafa zany miezaka ihany reo ray aman-dreny mampiditra ny zanany mpiditra tsekoly zany de hoanny any amin'ny sekoly tsy miankina de manao fifamprarahana amin'ny sekoly tsy miankina ny amin'ny hoe ahoana ny fomba hanefanay am'le sara-pidirana ahoana ny fomba hanefanay tsikelikely ihany koa ary lay sara mpampianarana zany isam-bolana iny le écolage zany fa mbola misy ray aman-dreny ihany koa mbola tsy nahavidy feno zany am'le fourniture scolaire samy hafa nefa ny calendrier mpanjakana moa zany am'le hoe rombo volana indimiditra izay de ohatry namboarina kely indray hoe telo volana ve sa firy fa ohatry nare an'izay tsy maintsy efa nampidirina lizy tamin'ny volana septambre ty hiatrika am'izay hoe fitaom-pianarana vaovao zay zany raiky amby roapolo sy roa arivo sy roa amby roapolo sy roa arivo ny eny anivon'ny sekoly mpanjakana ny savoritaka be de mbola tsy nahazo ny version officielle ny fanjakantsika tamin'ny voalohany fotsiny nisy fitenenana teo anivon'ny ministère tomponandraikitra fanabeazam-pirenena ny amin'ny hoe tokony tsy sara-pidirana kanefa betsaka ny milaza sy menimena hoe misy ny sara-pidirana faharoa dia betsaka ihany koa mbola tsy nandray am'ireo sara zany fitsarana reo ady mpanadinana zay nytanterahana ny fanabeazam-pirenena moa zany de ny fanadinana CEPE sy ny BPC ny tena ao anatin'izany resaka izany fa eo ihany koa reo fandraisana reo mpianatra zany sy ireo mpampianatra marimarina kokoa zany ao anatin'izany asa zany fa ety anivo ny ambaratonga ambony ray io savoritaka mandeha be io député Totosoa ny sesesy tana zay milaza ny zava-misy ihany koa hoe betsaka reo droan'izy ireo mbola tsy voaray ny fianaratsoa ny tany amin'ny faritra tany tany Dego tany Antsiranana zany na tany Mahajanga ny tany Tomasina saika sahirina misy teo am'le fiatrehana ny fitsarana ny baccalauréat raha tsy voalohany vacation izy ireo de raha ny vaovao re samy hafa de hoe ny ressource propre ny ministère ressource propre interne ministère zany no nalefa aloha naparitaka eny anivon'ny université fa ny subvention tsy fantatra na efa tonga na mbola tsy tonga mba hahafahana aloha zany manatonotony kely am'le hetsika samy hafa eny anivon'ny ambaratonga ambony zany ao malaza zany zava-misy député Totosoa inona no azambara mahakasika izay atomboka ty amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena kamba le izy faniry marina tokoa fa tena tsy mandeha ary mikorotana mihitsy zao de ty ministère ty ary fantatsika fa io 0 ariary io no voizina nefa minitra mpianatra de mbola nando vola ihany ndray aman-dreny io tokony amboarina le izy hoe 0 ariary de maimaimpona ray aman-dreny tsy miraha zany fa rehefa mandoha vola izy na karahaman'ny franc mareo de efa vola zay de efa mandoha izy fa tokony tsy famitakory zay zany le izy satria betabe ny ray aman-dreny ny menimenina zany ao anatin'le izy ary fa maika mitombo zany le vola aloha ao anatin'le izy de zany zao de efa tsy mety famitahan'zay ny faharoan'zay nke faniry koa ny programme scolaire menimenina daholo zao ny tompona andraikitra rehetra hoe mbola tsy inona programme scolaire atao am'ty taonty
nefa efa nianatra ny mpianatra zany ao anatin'izay ary ny direction nationale l'école privée moa de tena efa manisy any zareo foana ao anatin'izay ary tsy misy tsony ny fiaraha-midinika sy fiaraha-misala eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny direction nationale l'école sy ny direction nationale ny école privée io moa le danel mataloha io misy 12 izy ny ao anatin'io misy katolika ao laïque ao ny étriqué be da be manana ny maha izy azy reo ary betsaka maro amanarivina manara izy nieran'ny Madagasikara eo école privée reo zay tena hoe ataony zareo anjoro-damba mihitsy zany ailika le direction nationale d'école privée tsisy fanabeazana vanina angeto raha tsy miara-misala ny école publique sy ny école privée ary ny ministera de miandreo anankiroa reo fa tsy hoe ministera akory ny ministera iangatra ho de ny école publique ihany no saninao anatin'le zany aloha de fotana be zany amin'ny tsy fahaiza-mitantana sy tsy fahaizanareo anatin'ny ministera ny éducation nationale zany ao anatin'izay ny subvention zao ohatra ny école privée zay tokony omena ny mpampianatra de tsy nomena tsony resaka école privée io ny subvention zay tokony omena ny direction nationale école privée efa kely de nalaina ndray de tsy nomena ndray ao anatin'le izy taona lasa teo saty teo tena amty tena manarina kely izy fampianarana teo aloha sady 2020 sady mbola tsy nahazo fanampiana zareo tamin'ireny covid reny nahazo daholo saika nahazo kely daholo fa zareo tsy nahazo ny mpampianatra privé ny talehan'ny école privée ningarana rehefa maro anisy ireo areo tena isan'ny tena hoe manompo ny vahoaka ny mpampianatra de ailika ao anatin'izay eo koa ty resaka 10% fitakena hetra ty faniry ataon'ny fanjakana andreo école privée reo ary aina 10% zany ny hetra ny école privée rehetra efa tady efa service d'utilité publique nge ny sekoly hatram'izay mbola tsisy fanjakana zany sanaka hetra fa zao forona daholo ny hetra rehetra zay ho alaina de ny olona manabe voany ny zaza malagasy ndray no akana hetra 10% de jereo fa ny école nakizy ray zany akana 10% isan'ankizy zay manko mahavarina satria tena ny fidiram-bola amin'ny sekoly nge de ny saram-pianarana zay indrindra io mbola andoavany karama ny mpampianatra mbola anaovany zareo ny foto-drafitrasa zay tsy mety de mbola renina le izy ny vidanana zareo ny fitaovana rehetrarehetra de inona tsony zany no an'le sekoly privé activité parascolaire nefa ny sekoly tsy voatery anana an'izay zay indrindra de mbola akana an'izay 10% lasa maka ampaforokarena koa le fanjakana zany tsy any am'le sekoly privé tsy fiangonana tsony koa zany nakana ampaforokarena fa ny école privé ary farany de tsika vahoaka malagasy rehetra de akana ampaforokarena daholo ndray koa zao atsoatso fa mino anao nefa le hetra zay miditra nge de tsy hita hoe anaovana inona tsisy hoe foto-drafitrasa tena misongadina tsisy hoe inona ny atao anatin'le izy de mampanaino zany le izy akoatr'izay faniry ny fomba fampianarana ny approche pédagogique ty zany tena saripady mihitsy amin'ny resaka fampianarana fa de ovainao isa taona ave de ovaina daholo le izy ny alana amin'ny APS de APC de PPO teo aloha de tamin'ny herintaona ndray nisy le hoe ABS approche basé sur les standards de tsy nahaka ny olona rehetrarehetra anao ny acteur rehetrarehetra hoe andinika momba an'izay hoe zao ny malaza de ampidirina le ABS de zao ndray tsisy herintaona akory de abrandray hony no atao satria moa rehefa manao an'le approche pédagogique moa zany député Todsoa de tokony vorina daholo zay concerné amin'ny rehetrarehetra iny mba hifanaraka am'izay le programme tsara mihitsy de misy mila fotoana zany jerevana tsara hoe inona ny filan'ny fampianarana am'zao fotoana zao inona ny réalité inona ny contexte inona zany tokony atao anatsarana zay fampianarana zay misy fikanando mihitsy ke zany tokony misy concertation régionale zany concertation provinciale concertation nationale raha ny herivelona rehetra ao anatina fampianarana ao anatin'le izy de sao misy an'le abra ndray de atsofoko zaony voabesy ny resana tamin'ny taona eo inona moa le abra député Tsotso abra koa fomba fampianarana approche pédagogique approche basé sur les résultats d'apprentissage zany ke manaraka akaiky iny io ary domaine keo ao anatin'le izy fa ozy hoe ahoana no atao an'izany le vahoaka le fampianarana raha ampianatra zay anao hoe fomba fampianarana tokony objectif d'apprentissage aloha no ampianarina ny mpianatra hoe inona ny objectif zay mahatsara an'io PPO io nandena firy taona nanaovana an'io
fa ty zany tonga de hoe résultat no ataonao anatin'le izy inona moa ny résultat ho hitanao raha tsy mipetraka tsara moa le hoe inona ny tanjona inona ny objectif d'apprentissage aloha zay anao vao mijery hoe zao zany ny résultat tokony ho azo ao anatin'le izy ary arak'le mpampianatra ve malagasy indrindra hoe malaza any amin'ny université Cambridge hony le abraty de manao daholo ny any Maurice any Afrique du Sud de hoe aloha tsy maintsy ampiarina tonga de ampiarina le pays anglophone eto Madagasikara nefa tsy ara io de miankina amin'ny kolotsaintsika io miankina amin'ny filatsika io fa tsy hoe malaza io any Maurice any Afrique du Sud any Rwanda de tonga de atao eto zay foana mavoatsika zay copie-coller zay itsika olona nianatra mila mandinika azo jerena hoe inona maka inspiration anao inona ataony any ivelana fa adaptena amin'ny zava-misy eto Madagasikara ary miainga amin'ny kolotsaintsika io miainga ny foto-kevitrytsika io miainga amin'ny tandrona zay tratrarintsika nanaovana ny fomba fampianarana sy ny programme scolaire eto Madagasikara nanaovana an'io abray de tsy mety io e tonga de aratsaka ao avany ambony am'le izy de hoe tiano tsy maintsy atao atsovo daholo direction nationale l'école privée mila mifandraisy lahatra atsovo ny mpampianatra mpikaroka atsovo ny société civile atsovo reo syndicat maro reo atsovo ny ray aman-dren'ny mpianatra ny solotena ny mpampianatra mikandoa ao anatin'izay de zay vao mijeranao hoe inona zany nataova isa taomin'izao ve ranga de ovaina na mpampianatra nge fanina faniry amin'ny fomba fampianarana eto Madagasikara am'izany e de rehefa fanina ny mpampianatra de fanina koa zany ny mpianatra hoe aiza ihany izy ty fo pitena ve ty fampianarany ty ary averika any ty fa ny moteur du développement moteur ny fampanotrona de ny fampianarana ary tsika rehefa haitsika tsika ary manana région firy samy manana fahasamihafana manana spécificité andreo région reo mipiaso inke io efa misy e plan sectoriel de l'éducation io ahitsy e fa zao de amorona loi d'orientation ray atao ina ntsony ary loi d'orientation efa misy politika mazava io napetraka fa rehefa nataony teoloha hoe de ratsy daholy zay le hoe ilaina natao hoe continuité voilà de l'administration na continuité de l'état ary zay mialatsiny ny tsy mampahininina ny mpitondra am'izao fotoana zao satria misy manana mauvaise foi hoe rehefa ny teoloha de ratsy daholy e mety politika eny no tsy mitovy e fa ny hevitra hoa raha misy hevitra tsara na izy io na izy na ny tima ny mpitondra teoloha na ny HVM na iza na ny arema efa mba misy zavatra tsara kokoza de toy izy fa samy nika malagasy sika e fa tsika hoe de amerina zavatra de para zéro foana e de mitaraiky tsika am'izao fifania zany zany anisan'ny olana ao anatin'ity ministère ny fanabeazam-pirenena ity akoatra ny recrutement zay atao zay tsy mandeha amin'ny zelony misy fanofanana zao atao ho an'ny mpampianatra hony amin'ny école publique io nefa tsy miantso ny école privé fa maninona ny tsy mena fanofanana mitovy le izy zao zao de misy mizana tsindrinila misy fizarana boky atao amin'ny école ho an'ny école publique tsy mena ny école privé satria ny approche pédagogique ray foana zay hitondrana publique zay indrindra le izy ao anatin'zay rehetra reo de mifahamiano areo école publique sy école privé reo mifahamiany reo zaza malagasy raha inga anao atao fa tsy misy hoe zanam-bazana hoe ny école privé de zanam-bazana zanakakarana any e de ny école publique zanakagasy e zanakagasy ny akamaro mianatra ao anatin'ireny école privé io na école publique zany ao anatin'izay zany zany anisan'ny zavatra tsy mety ao anatin'ity ministère ny éducation nationale ty tsy manana politika mazava ary zay teo de nanao ny PSE io firy taona ny nanaovana an'io nandaniana rondoa io nandaniana fotaona io na soamy matsimbola be io afa mipiara miombonantika io atao rehefa misy kely tsy mety ao de ahitsio le izy ao anatin'izay rehetra ary ty tena zavatra tena hoe tena zavatra tena zavatoza am'izao faniry le fomba de tonga de anaovana an'le série vaovao zany am'izao fotoana zao le série L ny série S sy ny OZ am'izao fotoana zao ataonao le izy nefa tsisy fanofanana akory ho an'le mpampianatra mampianatra an'le izy satria misy matiera vaovao tsy na ao anatin'le izy satria misy série hafa ao anatin'le izy zao ringe zao misy série fito zao ry faniry teo ary telo izy re an'izay efa entsana efatra série A1 A2 série C série D lasa fito izy zao miampy ny L S OZ ny mpampianatra zay nke tsy ampy ny fanofanana omby anazy tsy misy de tonga de asesika fotsiny hoe tsy maintsy atao le izy de misy zao ny lycée sasany manao misy
tsy manao ny budget naovana mibaka am'ty zany ahoana mila vola penka mifanomanana baka io faniry satria mitombo le série ao anatin'izay ary ny tena zavatra tena mampalahelo am'izao satria samy ray aman-dreny mpianatra daholitsika raha afaka baka teo ny zanakitsika de ho any blanche ve sa ahoana zany am'ty satria efa vita ny concours na ny testa ho an'ny baka 2021 zany ahoana efa mifanike mbola tsisy tokotany ny testa de ahoana de hoe ho atao ozy ny ministera le izy de hoe atao amin'ny fomba ahoana ary le izy ny plasy efa fieno ny foto-drafitr'asa tsy misy nataon'ny ministera ny fampianarana tsisy ke foto-drafitr'asa zay nataony de asisika iza reo mpianatra reo mbola réservé am'le 2020 zay indrindra de ahoana ary nanaovana azy zany ahoana ny fomba iserena an'zany de ahoana reo babaka 2021 reo zany atao ahoana reo azo fa ny tsara ve le izy mazava be mihitsy zay ka ny foto-drafitr'asa tsy misy nefa ny concours sy ny testa efa napita baka 2021 vo afaka baka teo hoaisa reo zanakitsika reo am'zao zay le tsy faiza mandritra tsy faiza mitantana ary te misy raha ny fampianarany reto na ny éducation nationale io na fampianarana ambony tena ohatra hoe tena nakivy le izy nakivy ary misy raha ny fampianarana de miala tsiny fa namana ny mpitondra ao na ny ministra na ny SG na ny mpitarina aminao fa tena nakivy nareo fomba fitantanareo an'le izy jerevy ny grève lava reny nataonareo nataon'ireo mpianatra reo ho anareo ny mpandrara ny karama tsy azo zao de ny grève ke zao ny amin'ny université se nisy karama ela be zany tsy azo fa nahoana fitaky ny mpianatra tamin'ny bourse reny ankizy maratra sy maty reny ahoana reny ny asin'ny mpampianatra ny heure complémentaire ny mpampianatra mbola misy 2017 2018 tsy meny zao fanjakana zao tsy meny zao ministère zao de le ministre zao le ministre ny fampianarana ny enseignement sup na ny éducation nationale sady moana ny marenina tsy manazava tsy misy fanazavana tao tsy misy asa vita ary porapetabe ny zavatra anana ny solombavam-bobaoka am'izao ny dossier zay anana misy recrutement maloto zay efa mivoaka tamin'ny Facebook ny hainao manjery ary zay de efa maka an'izany dossier zany fa tsy hameranay zany misy zavatra tsy mazava ao misy gaborarako anatin'ireo ministera anankiroa reo faniry ao anatin'izay misy fitarainana reo mpampianatra misy fitarainana be tabe mihitsy misy ale fa age de tsy niraisina nefa 20 taona nampianarana tsara mihitsy de lasa mody tsisy ninina tsy misy akamakama ao na ny amin'ny éducation nationale na ny amin'ny ministère ny enseignement sup de maninona tsy manazava tsy mamiaka jerenao nge raha miakatra plateau za misy ny le madame ny enseignement sup na le madame amin'ny éducation nationale le tena tsisy fanazavana mihitsy zavatra atao tsy mandeha am'zay lohany ao anatin'le izy mangidotry ianareo ao anatin'le efa menimena daholo ny mpampianatra na mpampianatra mpikarika io na ny mpandrara anaovanareo azy io na ny mpianatra io ny bourse jereo nge bourse mpianatra nge faniry 24 000 25 000 ariary hina ny azon'izany tena mahonena tsy mba miady ve le misy ny enseignement sup am'izany tsy mahazo boky anankiray kory le izy mandeha linonce reo ke zao mpianatra efa izy téléphérique rehefa kelikely de téléphérique any amin'ny filaram-pahamena reny no atao anatin'le izy tsisy misy na ray ve reo mba samby joro tamin'io téléphérique io monsieur le président tsy mety io ary efa nazavaiko moa zany ny antony hoe inona tsy mampita an'io tsy lara-pahamehana io any amin'ny asa famokarana atao any amin'ny asa maritra atao lalana ary atao farafaratsy ny lalana atao hitaro ny lalana de amboary ny lalana ao anatin'le izy fa inona nanaovana ny téléphérique io voaviana zao nisy nyantona tely le izy naoraka be naoraka be raha misy cyclone io na rivotra miantona teo efa nazavain'ny député rastany mazava ny resaka teknika ao anatin'iny rehetra iny zany zavatra zany zany faniry de hoe tena hoe tontolo no fanabeazana am'izao de tsisy mandeha am'zay loany na ny any amin'ny fanabeazam-pirenena io na ny amin'ny enseignement supérieur zay zany anisany zavatra tena hoe tsy mandeha am'izao ary eo grève ary tenenika any vao aingana io grève ny mpandrara io mitaraina ary zareo manambady aman-jandraka nge reo olona reo karama zao tsy azo endaminy te de technicité 25% tsy atsofokinareo anatin'le izy eny amin'ny université faniry nitapirana moa le 25% nefa efa azo le olona de ny tapatena efa droit efa
tena tsisy ministera oatra n'ity zany atram'izay raha tezitra ary amiko reo namako anareo fa raha tezitra amiko areo samy mpampianatra isika tsy mety nataonareo tsy ananakavana tsy raha nanamana ny fitondràna na ministera za koa député tsy maintsy miaro a ny vahoaka rehetra na ny mpandrarao na mpianatra na ny mpampianatra tsy maninona fa hitsanganako manampitamby anazy zareo ianao za miteny nge aloha fa tena ohatra aona ny tsy teny somba vamboaka nge tsy atakalako mivoaka misy nareo na mpampianatra namako ary nareo zay mitondra ny ministera tsy atakalako mpampianatra rehetra sy ny mpandrara rehetra nareo sy ny mpianatra fa za miaro an'ireny ary za miaro ny vahoaka indrindra fa mivoaka madinika de tsy maintsy ijoroako zany a ao anatin'izay tsy mampaninana na tsy resaka amiko ary ianareo anatin'le izy aloha alanandrina to zay alam-bahoaka ary za de miaraka mivoaka trany a ary mijoro marina sy nitsina fa rehefa mba hitsinareo a de mba arôly izy hoe misy zavatra tsy mety amin'ny fitantanana ataonareo any université zao de mifodratrasa tsisy misy faniry tena tsisy ny mpianatra mitona masy misy budget atokana ho any zany ny WC de mampanenike zay mba professeur mpampianatra mpikaroka ny WC tsy misy rano lotony inona maimbo ny mpianatra ao amin'le WC inona ny fiainana hiditra mpianatra am'zany fianarana hiditra anatin'le izy eny amin'ny université anao za mampianatra any amin'ny amphi na grand amphi na cathédrale amin'ny tany ny mpianatra any amin'ny université eto atanina profo ny toaka amin'ny tendany i député fetra na mpianatra de nanatitra zavatra tany izy nahita tomasy isany tsy nataony député fetra hoe zao ve ozy izy ny université fa tena manoratra mpianatra efa feno amin'ny tany mitsangana faniry any ivelany mahaorena zany tsy vitany hoe any amin'ny EPP ange manao zany sy ny CEG sy ny lycée atrany amin'ny université nefa reo no avyn'ity fireneny ity zany ny zava-misy ao ana moa tsy tenanako am'zany faniry hoe tsy mety nataonao mpitondra ny ministère ny enseignement sup fa mijaly le mpianatra gereo hoe de hoana moa mbola ierovako aminareo ao anatin'zany nareo fa tsy mahay mitatana nareo zéro nareo manoko ny gaboraraka nareo rehefa teneny maivaiva mpampianatra namanareo nareo nge rehefa miala minisitra eo rehefa miala mpitondra eo miverinao mpampianatra ihany de ho aizy nareo avy eo akorain'ny olona nge nareo zavatra sezana minisitra sy ny tompona ndraiky zany nge miserany tsy eo mandrak'izay nareo ao anatin'le izy fa manana ny asany nareo reo asa zay mahatra zay napetraka taminareo zay tokony jerevanareo anaovana zavatra tsara anaovana zavatra tsara sy ny zavatsoa ho an'ity fireneny ty zay nge amin'ny akabeany fanira resahako amin'ny ambangivangony tena mafonja be zay fampianaran'izay na any amin'ny EPP sy ny CEG sy ny lycée zay mifantoka any amin'ny zay tantany ny ministera ny fanabeaza pirenena na ny zava-mitranga inanivon'ny ministera ny ambaratonga ambony sy ny fikarohana scientifique zava-dehibe zay fa ataontsika hoe à titre d'information fotsiny député Todsoandriamampandry tamin'ny faran'ny herinandro teo moa zany tsy ho tonontsika le toerana fa nisy nanao arrosage vita baka tany de nanao arrosage na reconduction de naprevena daholo mpiara-miasa sy ny rehetrarehetra hatrany amin'ny organisme ratase tany kanefa ny tontolo aty tena sahirana tsy mandray karama tsy mandray ny indemnité sy ny sisa potika le tontolo ny fampianarana amin'ny akabeny ataontsika ohatran'izay fotsiny izy fa kibo mitsara tena mory zareo fa fantatro zareo iza no tiatsika resana ao anatin'izany raha zany député Todsoa tsy maintsy ny lalovan'izay tontolo ny fampianarana zay satria fantatro hoe tena tsara toerana ianao iresaka an'izany satria betsaka marary ny vahoaka am'izao fotoan'izao ary mbola misy mitolona am'izao fotoan'izao indrindrindra ho an'ireo mpampianatra frama izay tena hoe nandany rondo na mpianatra 4 5 roapolo taona maty an'le olona tompoko tsy mba sitraky ninina teo anatin'ny fampianarana nefa tena nivovoka lakre ny fitototoana maraina fiarahana mitakosina mpianatra malagasy ka tsy mba nisy nandraisana an'izy ireny na de nanolotra tatitaty de tratrany hoe le midazy sy ny sisa de nijaly reny rehetrarehetra eny tolorona afaka irezany mbola mitolona zareo am'izao fotoan'izao betsaka ny vaovao makasika izay fa tateritsika miandalana moa zany fa te hivadika député Todsoa satria ny raharaha moa tsy maintsy fampiresahantsika foana rehefa ohatran'izany amin'ny tontolo politika akapobe andray satria tsy misaraka amin'ny mahampanao politika anao koa ny zavatra iainana eto amin'ny firenena sy manenina an'izao tontolo zao
efa nisy fotoana ianao nanazava ny atao hoe politika ny le politika sy ny la politika tsaroko tsara iny a efa nanazava ianao ny etika politika sy nyetiky ny fomba fanaovana politika efa nanazava ianao ny resaka parti politika ny resaka leadership de tao anatin'ny parti politika ianao nanazava ny fisian'ny mpitarika ny membre ny fisian'ireo inona moa ty izy ty ny adhérent ny sympathisant ny militant ny maromaro hoe ny mpitatana sy ny sisa ao anatin'izany antoko politika zany efa nisy fotoana koa anao nanazava ny endriky ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fitantanana ny raha-raha-mpanjakana ny resaka administration zany resahantsika zany fa te hiverina mihitsy satria zao manko le izy député Totso zao manko le izy misy zavatra miova be zany eto ambonin'ny tany lasa zany zao Merkel de ny SPD zany sy ny CDU zany zao miady zao am'izao fotoana zao hoe izy zany tena hitatana an'ity fa ny SPD aloha zany mitarika zany voadingana ny ekipan'ny Merkel zany le Merkel tiany olona fa lay solombavamboaka sy le olona eritreretony chancelier zany tsy azo azony olona de lasa nakany ny SPD de na tiany olona ary Angela Merkel zany miova ny fomba fanaovana politika any Allemagne zany ny troisième position moa zany ny écologiste zany aty Amerika efa nresantsika foana efa Biden niany am 2022 efa Frantsa efa tsy fantatra hoe Macron ve efa manana fihetsiketsehana samihafa ary io resaka environnement mandehandeha momba Sarkozy io anova resaka orientation politique angezabe any Frantsa io zany marobe ny zava-misy am'izao fotoana zao na ny aty Amerika avaratra na ny aty États-Unis zany na aty amin'ny kely-maso surtout le printemps arabe iny nanova zavatra be da be de mitohy maka aty Afrika zany marobe lay fihetsehana aty Afrika de manova an'le mpitondra rehetrarehetra zany ka tiako antaninanao député Totso Andriamampandry nisy fanazavana sy fampianarana ihany zara fahalalana efa nentinao fa misy fiovana sy fiazakazahana maneran-tany indrindrandrindra tao rinan'ity adiny Covid-19 ty efa resaka raisina ho ady lehibe izy ty de mivoaka zany le fanatsim-bola am'le post Covid zany 650 milliards de dollars zany de anisany nahasombony zany tsika dikan'izay efa miova ny fitantanana eran-tany am'izao fotoana zao betsaka zay fiovana amin'ny endriny rehetrarehetra zao ka na hipapa aza de efa mandeha mitodika any am'ireo firenena zay nanentsika azy zany ary efa manomboka misy fiovana zay langazy ataony ny arabo zay manoloana ny katolika ka ny a zany tiako antanina zany le resaka rafitra politika moderna mihitsy zany système politika moderna maneran-tany zany par rapport an'izany rehetra zany député Totso ahoana mety ho taratry ny zava-misy zany am'izao fiaingana vaovao zao nouveau départ goavana be zany kafantanenao zany de anjaranao mamaly azy satria mino fa mpiaintsika sy mijerentsika koa misaviritaka hoe tena io marina le zeo nefitsika moa bitika kely fa mila matakatra an'izay tsika ty Madagasikara ataoko hoe goavana zany tsy vitatsika ao anatin'ny ray andro zany ny fampianarana sy ny fanazavana iamompana zany ny faniry fa ao anatin'ny fotoana foy na le TFM ko moa iny teny fosy mazava no anazavako an'izay ary mba atao fantatry ny vahoaka tsara satria na 1000 page ary ho fanazavana an'izany iafaniry lava dia lava satria ezahako fitiny izy mba hoain'ny mpitondra hoe zao nge efa miova zao ny fanaovana politika am'izao ary hoain'ny vahoaka zany araky ny teninao zany le fantena hoe inona natao hoe système politika moderna zany rafitra politika moderna efa miova zao ny fijery sy ny fanaovana politika ny tontolo politika am'izao noho ny fisininy voalohany zay le fanolotolotoloana na mondialisation na globalisation zay de tsy maintsy miova miaraka am'izay koa zany ny fomba fijery politika zany ao anatin'izay système politika moderna moa zany tena resahana am'izao zany hoe rafitra politika moderne inona zany rafitra politika moderne zay raha fieziko zany zay amin'ny teny foy faniry de fomba fitantanana fanjakana ary fomba fandinihana ny fiaina pirenena sy hitantanana ny fiainam-bahoaka ny atao hoe système politika moderne ary efa miresaka système politika moderne na hoe rafitra politika moderne zany isika de tsy maintsy miresaka zavatra anankitelo lehibe ny voalohany am'izay tsy maintsy miresaka tsika natao hoe régime politika ary faharoa de miresaka natao hoe structure économique na rafitra ara-toekarena ary ny fahatelo de miresaka natao hoe organisation sociale na hoe rafim-piarahamonina zany sosialy amin'ny ankapobeny tety toko mamasana andro reo faniry
tsy afa-misaraka rehefa hoe rafitra politika moderna zany a no resahana am'izao fotoana zao. Zany hoe io rafitra politika moderna io zany raha fesina dia fitamarana fitsipika anankiray. Zany hoe ny fitsipiky zany dia misy zany natao hoe constitution. Io zany a de tsy maintsy arahana io. Misy a ny moyen rehetrarehetra na moyen humain na moyen financier na moyen matériel io ary misy a ny atao hoe institution. Zay zany tsy maintsy misy ao anatina système politika moderna am'izao fotoana zao a zay tsy maintsy ary tokony arahana. Ao anatin'izay ndray a raisiko tsara ray teo ny voalohany zany de hoe régime politika. Inona natao hoe régime ao anatin'izay afa am'teny latine io a afa amin'ny hoe régimen. Ny dika zany de hoe action de contrôler na de diriger zany hoe fomba hitaritanao zany ao anatin'le izy. Zany hoe ny régime politika zany a raha resahana dia mode d'organisation na fanjakana io fomba fitondrana fanjakana ny atao hoe régime politika ao anatin'izay. Ary rehefa miresaka régime politika tsika de ny ao an-tsaina voalohany de misy manam-pahaizana anankiray anisany tena hoe grand philosophe izy a zay mandinika ny rafitra raha politika dia Montesquieu. Montesquieu zany a rehefa nandinika izy momba an'izay hoe inona ny régime politika de anankiroa izy. Montesquieu zany de niteny hoe ny voalohany ndrasana de misy natao hoe régime de confusion des pouvoirs. Misy voavadika amin'ny teny gasy lay izy a fa iezako eny teny gasy ranoray ao anatin'le izy. Ny resahana ao anatin'izay a de misy natao hoe régime présidentialiste zay misy jatona zany a ao anatin'izay. Mahasotombona am'izay zany a ny exécutif. Ary misy koa zany a ny atao hoe régime conventionnel na régime d'assemblée. Mahasotombony amin'indray ny mpanao lalàna zany. Ny faharoa am'izay koa zany a de misy koa ny atao hoe régime de séparation des pouvoirs zay ndresahany Montesquieu. Ndresana anatin'io dia misy ny atao hoe régime présidentiel ozy de misy koa ny atao hoe régime parlementaire. Naka inspiration tamin'io daholo zany ny mpitondra politika rehetra eran-tany io tenin'ny Montesquieu reo. Ary rehefa ao anatin'izay régime zay koa izy a dia misy a ny atao hoe fanjakana. Ao anatina système politika zany de tsy maintsy misy natao hoe état ao anatin'izay. Ny état de efa haitsika zay rehefa hoe ny fanjakana zany rehefa misy a de tsy maintsy zavatra anankitelo. Ny ampianarako ampiana moa zany de misy hoe 3 éléments constitutifs de l'état. Hain'ny mpianatra nanao droit zany na sociologie na économie zany a haino zareo tsara ny état zany a rehefa atao hoe état de misy ny atao hoe pouvoir politique souverain, misy natao hoe population de misy natao hoe territoire. Zay natao hoe fanjakana. Ary ny fanjakana de misy natao hoe état unitaire. Ary ny état unitaire de misy karazany roa. Misy natao hoe état unitaire centralisé zay natretrika tamin'ny première république sy ny deuxième république de misy natao hoe état unitaire décentralisé. Madagasikara zao am'izao de état unitaire décentralisé na de tsy tena effectif ary le décentralisation. De misy koa ny natao hoe état fédéral. Reo zany no état anankiroa lehibe am'izao fotoana zao. Misy mahitra-pahantena zany am'izao aloha hoe Madagasikara nandritra fahaleovan-tena anankaty état unitaire foana. So mba tokony atao état fédéral ndray ary fa tena tsy tavavoaka mihitsy tsika. Ny tamin'ny dialogue national atao zay tapaka atao. Misy fahantena zany am'izay mbola ho resantsika manaraka zay. Ao anatin'izay zany raha fitinina zany ny tenin'ny Montesquieu zay faniry amin'ny resaka régime politika dia misy anankitelo zany izy ny atao hoe régime politika zany raha raisina daholo zay teny rehetra zay. Misy natao hoe régime autoritaire de misy ny atao hoe régime totalitaire ary misy ny atao hoe régime démocratique. Raha fitiniko ndray ny dikan'ireo rehetra reo dia régime autoritaire ny dikany dia misy zany ao autorité ana olona ray hoe misy jadonao de zay tenin'ny olona ray zany no arahana ao anatin'izay. Tsy misy liberté azonao zany ao anatin'le izy fa de olona ray zany no miteny sy mandidy ao anatin'izay rehetra zay. Ka raha misy zany ianao hoe hikritika ianao na tsy hanohana le fanjakana le fitondrana de voasambotra ianao na voasazy ianao na mety akana emo raiky ianao. Izy tataratra tatamreny zany zao teto tao Madagasikara le mbananao nisy olombavamboaka nanao tatitra de nisy an'ireny emo raiky fen'ny tanàna hoe tany miady ve eto Madagasikara. De fa tena mipetraka zany am'izao hoe fa régime inona zao tsika
autoritaire ve zany ity régime ty ao anatin'izay fa ny tena petraka ny vahoaka no mamaly an'izay. Ny faharoa de misy natao hoe régime totalitaire. Rehefa régime no totalitaire de ny parti politique atokana ny ao anatiny ifanenana zany. Ary any an-tany communiste moa zany taloha de tena hoe parti unique zany a no miteny tsisy afaka manao parti politique eo fa parti unique. De ny olona zany de tsy manana idéologie tokana ny olona de avotra ao amin'ny atin'ny olona foana zany a le idéologie ray na communiste io a na socialiste. Fa vao misy mivoana am'izay anao de voasampy ianao na migadra ianao na voatifitra ianao a ao anatin'le izy. Ao anatin'izay régime totalitaire zay koa de ny média monopoliser-ny fanjakana le izy. De média tokana zany a no manjaka ao anatin'izay. Zay zany a raha fitiniko le régime totalitaire. Fa le farany ity zay tena zava-dehibe a de régime démocratique. Saika mena amin'io zao zao ny firenena-dehibe sy ny saika firenena rehetra maneran-tany am'izao fotoana zao. Vitsy fotsiny sisany tsy mampiasa an'io. Ty régime démocratique ty Madagasikara zany a de miaina ao anatin'ity a ary ny safidy amin'ity hoe régime démocratique ity. Ina moa zany régime démocratique zany faniry. Voalohany de misy teny hoe démocratie. Ny démocratie zany am'izao fotoana zao de tena zava-dehibe satria miainga avy amin'ny vahoaka, ny fahefana de avy amin'ny vahoaka no meny ny vahoaka. Ary ny vahoaka no manara-maso ny fandehan'ny raharaham-panjakana. Zay ny démocratie. Ary rehefa miresaka démocratie de misy an'le hoe resaka principe de souveraineté. Zany hoe ny peuple zany no souverain, zany hoe andre manjaka, ny vahoaka no andre manjaka zany a ao anatin'izay. Ny démocratie zany dia karazana rafim-pisainana io iombonana na hoe conscience collective natao hoe démocratie. Ary am'izao fotoana zao a de manaraka n'io daholo ny olona am'izao. De ao anatin'io ndray le régime démocratique io zany a rehefa développetsika le démocratie de tsarovy fa le démocratie Abraham Lincoln filoham-pirenenan'ny États-Unis fa 16 izy no namaritra tsara hoe natao hoe démocratie ozy izy a de gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Ary tena niainga tam'izay daholo ny mpitondra rehetrarehetra. Zay hoe mahazava-dehibe an'ity resaka gouvernement amin'ny vahoaka ho an'ny vahoaka. Gouvernement ho an'ny vahoaka. Makany vahoaka ho an'ny vahoaka. Zay ndrindra zany io. Niainga tamin'io teny ny Abraham Lincoln io. Zava-dehibe ty resaka démocratie zany a resatsika ty zany a faniry. Ao anatin'io démocratie zany zay le hoe régime démocratique zay resatsika ty zany faniry de misy ny atao hoe démocratie directe. Io zany a démocratie directe de ny vahoaka no manao ny lalàna, vahoaka mivantana no manao mandray ny fanapahan-kevitra rehetra zany a ao anatin'le izy. De misy koa ny démocratie indirecte. Ny démocratie indirecte zany de misy ny représentant ny vahoaka, ohatrany hoe solombavamboaka. Ny vahoaka zany no ny fidy an'io le solombavamboaka de solombavamboaka zany a ny manao ny lalàna ao anatin'le izy a nametraka ny olona izy a na ny filoham-pirenena zany a de ao anatin'izay. Misy koa ny démocratie semi directe zany a de fifandraisan'le directe sy ny indirecte. Raha fiesina zany faniry zay hoe régime démocratique zay a am'izao fotoana zao de misy karazany telo no tsy maintsy arahana. De misy ny atao hoe régime présidentiel voalohany. De misy ny atao hoe régime parlementaire ary misy ny atao hoe régime semi présidentiel na régime mixte. Ny régime présidentiel zany de misy séparation des pouvoirs eo fa ny filoha zany no manana fahefana kokoa sara amin'ny any a États-Unis. Efa nena an'izany tsika tamin'ny république voalohany sy ny république faharoa. Ny régime faharoa de ny régime parlementaire. Régime parlementaire io dia ny député ny assemblée zany a de tompona ndraika ionatrehan'ny assemblée mivantana ny gouvernement zany ao anatin'izay. Ary zay tenin'ny solombavamboaka zany a no arahany gouvernement ao anatin'izay. Afaka koa izy a manao ny motion de censure mandrava ny gouvernement ary le solombavamboaka io no mametraka zay majorité ao zay maro an'isa no mametraka ny premier ministre zay hitondra. Ohatra am'izay zao a manaraka n'izay régime parlementaire zay am'izao fotoana zao a mbola hoe tena zay zao a no arahany a Royaume-Uni any Angleterre io a any a Allemagne zay ndresanao teo a any a Italie. Reo zany a de nisany a mbola miaina
ao anatin'izay ary régime farany régime démocratique farany a zay nitany saiko teo a de ny atao hoe régime semi présidentiel na régime mixte zany a de ny frantsay nisy mbola mena amin'io ary io no nalaintsika tahaka foana zany a zay ataon'ny frantsay moa no ataontsika faniry de zay zany reo zany faniry no régime démocratique zay tena hoe arahana zay système politique moderne zany a régime politique zany a no arahana raha amin'eo zany tokony arahana reo voalazako rehetra Madagasikara de niaina zao anatina régime démocratique zao nefa mbola tsy tataratra le démocratie nefa tsy tataratra le izy ao anatin'izy ary io a de io dia efa tsy maintsy manaraka ny onjany zao tontolo zao tsika ao anatin'izy fa itsika zany no mijery ahoana ny fomba adaptetsika an'izay mifanaraka am'le toetsentsika zany a mifanaraka ny zava-misy eto Madagasikara de arakaraka ny fomba fisainaka sy ny kolotsaina no narahanao an'izay vo io zany de hoe incontournable tsy azo iarahana zany démocratie zany voatsy manao an'izany ianao tsy mahazo fanampiana fanivelana ianao lasa miolon'olona ireny ianao ao anatin'le izy de zay zany a no iainantsika am'zao fotoana zao zay zany anisan'ny voalohany anatina système politique régime politique ny faharoa de ny resako teo de hoe les structures économiques rafitra ara-toekarena rafitra ara-toekarena inona ny resahana am'zany de hoe rehefa anatin'le rafitra ianao a ara-toekarena de ajerevanao zany hoe ahoana ny fomba andrafetana an'izay toekarena zay mba hieto ambon'ny pouvoir d'achat-ny olona fa efa mividin'ny olona mba tsisy fitangany vidim-piainana be loatra ao anatin'le izy mbola ilaina ve ny trosa avany ivelany nefa rehefa efa manome vola avany ivelan'ny olona to mbola mantra ihany isika eto Madagasikara hatramin'ny fahaleovatentsika faniry de mihindrana foana misy zanabola fa aiza zany mila jerevana zay le hoe misy rafitra toekarenao zay tsy maintsy mandinika an'izay a ny mpitondra zany a ao anatin'izay io etra io ahoana ny fomba fakana etra izany tokony akana etra mitovy ny etra laina amin'ny olona manan-karena sy ny olona tsy manana any andafo zao ny finanamboza de misy le hoe impôt sur la fortune afa misy ny etra laina amin'ny olona manan-karena no ny sahirana inona ny etra tokony esorina eto Madagasikara zany ke tokony dinihan'ny mpitondra raha tena maizy io etrana pétrole sy ny essence io zao raha esorina nge io faniry milatsaka any amy 2000 ariary any io vidina essence io ambony be tsinona le etra manina raha esorina zay fa raha segny esorina miadam-pinaritra ny vahoaka fa maka fipetra anao mesure hoe aiza zany ny fomba icomblena an'izay zany natao hoe mpitondra ary zay le structure économique zay dinihana ao anatina rafitra politika moderne ny mpitondra no mandinika an'izay économie centralisée ve no ataonao sa économie libérale raha économie centralisée no jerevanao ao anatin'le izy de mbola ny mpitondra ve misy intervention ny fanjakana ve mbola natenana vary raikilao ve ny olona any ambaravarana tamin'ny repoblika faharoa de mionona am'izay ny olona fa tsy any amin'ny afamikarana sa hidra ty amin'ny économie libérale isika zay tokony atrihana am'zao fotoana zao zany hoe ny agent économique rehetra zany de afaka mividy afaka mivarotra ny bien ny service sy ny capitaux rehetra ao anatin'izay fanalalahana zay fahalalahana zay ara-toekarena ny mpitondra no mijery an'izay zany tokony jerevan'ny mpitondra tsara ao anatin'izao rafitra politika moderne izao ary farany le anankitely teneniko farany de le hoe rafim-piaramonina fandaminana ara-sosialy natao hoe organisation sociale fandaminana ara-piaramonina anisan'ny tena zava-dehibe indrindra io satria tsy maintsy jerevanao ao ny klasy sociale zay misy inona avy ny groupe zay misy ao anatin'ny fiaramonina anankiray ahoana ny fomba andrindrana an'izay ahoana ny fomba ity tantanana an'izay de tsy maintsy jerevana izy hoe le fandaminana ara-piaramonina ve le organisation sociale ve niainga tamina système de parenté ve io zany hoe misy système patrilinéaire ve le izy sa matrilinéaire sa organisation parentale inona le izy de tsy maintsy jerevana tsara zay dinihana alohany ametrahanao rafitra toekarena anankiray sy rafitra politika de tsy maintsy jerevanao tsara zay rafim-piaramonina zay organisation sociale ve le izy rafim-piaramonina ve le fiaramonina anankiray ve niainga tamina système de laïcité de dinihananao tsara zany hoe ny finoana sy ny fiainan'ny olona davanandro de miombona ho anankiray de lasa misy équilibre de force zany ao anatin'ny
ny kristianisma sy ny musulmane de fomba hafa ndray ny jerevanao an'izay zany raha anatin'izay système de laïcité zay le fiarahamonina anankiray zay misy anao mijery koa anao anatin'izay rafim-piarahamonina zay ao anatina système de justice ve le fiarahamonina le firenena zay tantaninao ohatra hoe anenty zao de mbola zany any Thailande de hafa ny fomba ampandrosoanao an'le fiarahamonina am'izay sa système inona le izy sa système étatique ve le izy zany zany misy karazany maro zany faniry ao anatina rafim-piarahamonina organisation sociale de arakarak'izay zava-misy anatina fiarahamonina izay nonaovanao ny fampandrosoana anankiray na développement politique io na développement économique io na développement social io zay zany no zareo ary am'izao taonjato iainantsika zao zao organisation sociale zay misy zao rafim-piarahamonina zay misy zao zany ny faniry de tsy maintsy misy ny atao hoe société civile de avy aloha izy anao ny asany tsy maintsy misy ny syndicat zay miaro ny mpikambanao amin'izy tsy maintsy asianao zany ny ONG ny association reny zany zao de nisany rafim-piarahamonina vaovao ao anatin'le système politique moderne ao anatin'le rafim-piarahamonina de menao reny ny anjara rôle sy ny statut ao anatin'le izy samy manana ny asany reny ary tsy mifanipaka zany am'izany ny mpitondra zany no mameakalalahana an'izay ary manome ny asany ary samy manao ny asany daholo reo fa raha samy manao ny asany daholo zany le classe sociale ny fiteny azy ao anatina fiarahamonina anankiray samy manana ny activité-ny raha haim-pitondra no mametraka tsara n'izay rafim-pandaminana ara-sosialy sy ny ara-toekarena sy ny afiny ara-politika zay faniry de mandeha ity fireneny ty zay zany fantenampitraka hoe mba hainy mpitondra am'izao ve mandinika an'izany ianao zany mila olona analyste ianao am'resaka politika am'resaka toekarena am'resaka sosialy ao anatin'izay fian'izay teneniko zay zany faniry de reo anankitelo reo zany zay raha politika moderne zay zany de tsy maintsy ianao mahay mijery an'ireo tanatohatra zay miresahako reo raha te andeha ho any am'izay hoe fampantrona zany ny firenetsika satria isika zany de tsy maintsy miaina ao anatin'izay hoe fanotolotoloan'izay tsy maintsy miaina ao anatin'izay demokrasia zay dia tsy maintsy misadapty ianao ao anatin'izay fa adaptenao amin'ny tena sainao le izy amin'ny zava-misy ao aminao amin'ny rafim-piarahamonina zay misy anao ary amin'ny toetsaina zay mahamalagasy ianao no anaovanao an'izay mazava tsara zay député Toditsofa maraparana antsika azy mahakasika ny tontolo ara-toekarena ara-sosialy io contexte hitantsika io hoe miakatra be mividim-piainana eto Madagasikara ary mila tsy ho zakany rehetra zany eo am'le fahefa-mividy lay sakafo anefa mitobaka ataontsika hoe sakafo mihitsy zany satria zay moa no tena aingana indrindra ho an'ny malagasy zany akoatran'le resaka hoe matériaux de construction sy reo mety lafin-javatra hafa am'izay mety kojakoja ilaina amina akanjo sy ny sisa zany mbola tafiditra ao anatin'le vidim-piainana miakatra atraminy koa ny resaka électricité sy ny resaka rano miakatra am'izao fotoana zao tsika tsy miteny tsony le resaka carburant zany moa zany prix à la pompe zany 4100 de 3900 eo saka 3400 miakatra daholo zany rehetrarehetra tsisy zay tsy midina am'izao fotoana zao ka tiako antanina mifanjakana de misafidy an'le hoe hanafatra entana ho atobaka eny anivon'lay fiarahamonina sy ny tsena mba hahafahana miéquilibrena am'zere zany am'le hoe vidim-piainana ranonambarany filo inona no azantokanana zany député Toditsoa eo am'izay hoe tontolo politika moderne zay fa ao anatin'le structure économique sy le organisation sociale zany de mampanaelo le izy mbola diso ny fanjakana indray am'izao vo diso tamin'ny anao anao hoe anao an'le téléphérique de zao ndray diso ao anatin'le izy hoe lasa miimporter ndray zany anao zavatra i APPN fa maninona na le mpamokatra no entanina le mpamokatra malagasy eto Madagasikara no ampiana ambolo vary raha 1 tonne par hectare izy na 2 tonnes par hectare mba ampianao izy de mba lasa 6 tonnes par hectare na 8 tonnes par hectare le izy ao anatin'le izy de ianao zany maka zavatra importenao de raha le zavatra vokarina le vokarina eto atoerana zany lasa mora ao anatin'le izy de ahoana zany le fahefa mifidin'le gasy le manao asa tanana le akora malagasy zany ahoana ao anatin'le izy nefa anao tsy afaka aveliteny zany ianao raha tsy mamokatra ho an'ny tenanao ao am'le firenena anankiray
de manondrana rehefa avy eo de manondrana avy eo miexporte de iny no mitondra recette d'exportation zay indrindra lasa mitondra Devizy iny. vola ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'le izy efa nalaza aveka efa nalaza efa aveka zay faniry zany resaka toekarena sy le devizy io e zay tokony atao izy tokony hanondransika amokatsika zany anatiny de manondransika na akora malagasy io vokarina nyo lavanily io ledsi io de akoatr'zay a de tokony fihezitsika tsara ny arem-pirenetsika fa raha itsika amy fihandreo bois de rose reo arena kikibony tany maro reo volamena rehetra reo de be ny vola miditra am kitapom-bola mpanjakana de reny de aitsika manao mobilisation d'épargne ao anatin'le izy misy vola betabe ngany amin'ny knapsy azo mobilisena ny ke reny e de reny avy eo nanaovana investissement fa averina rehefa avy eo de averina avy eo de anaovana asa maritra ho an'ny olona ohatra afaka koa tsika manao création monétaire nge raha ilainy zany e fa zerena fotsiny le fidanga ny vidim-penana le inflation manao comptoir de l'or tsika e afaka trandrahana zany ao anatin'le izy fa tena hoe zay mampana elo e fa tsisy économiste avy eo tsisy sociologue ve eo tsisy politologue ve eo manampaizana andinika ny raharam-pirenena ao anatin'izao fitondrana zao e tena efa misy moa andehan'olona ny Facebook any zany efa miantso an'izay hoe aiza daholo manampaizana malagasy a tena potika le firenena tena potika tanteraka mihitsy ny tena efa misy miantso vonjy mihitsy mijoromo tenena ohatrohatr'izay ny teneny ka ny antony fanely tsy mahampakantianao zany satria tsy mena sehatra le manampaizana ao anaty fa ny akamakama nomena toerana ministra anaty gouvernement nefa zéro ao anatin'le izy tsy misy action tsy manala ny réalité efa mba manao selfie kosa ry zareo selfie ve anao ataonao ao anatin'le izy tsy misy miaraka amy vahoaka ianao de malala ny zava-misy de tsy misy an'izany feny eto am'ty firenenty fa zavatra fa mampalaza an'le fitondrano am'izao fotoana zao zavatra ratsy zay tsotro tena miketrotrony ao anatin'izy ka hoe za hoe ny adevitra ny tena zava-dehibe eto am'ty firenenty ahafahana manatanteraka action anankiray mbola verika any andao hiadevitra isika malasa anareo a na filohan'ny androm-panjakana io a na ministra io andao hiadevitra am resaka politique publique isika am'zany resaka teneneniko rehetra zany ahafahana manatsara ny faripaina amin'ny vahoaka sy mampandraso n'ity firenenty e ary miosehatra ny manampahaizana aza tapenambava olona importé no ataonao ministra olona tsy malala ny réalité olona tsy voasehatra aton'zany hoe fividianana de tsy mahagaga raha ohatra zao a ity firenenty fanely mahonena satry moa mbola iresaka foana député Tojoa mandroso de mandroso ihany ko ny fotoana ianao mbola manana didy amanandraikitra fa miandry anao no vahoaka ny mpianatra ny fiarahamonina samy hafa somary chargé koa ianao rehefa zoma ohatra azy satria be da be ny sotenansa mandeha any ambadika any de mbola manao correction koa ianao ny andalina iny ndraindray rehefa miantso anao mbola mijery ny asa mpianatra sy ny sisa ny audience koa ataonao any boribory tamy fahina fa teny ngamba ray minitra roa minitra isoatritsika ho an'ny mpiaino sy mimpanaraka atsika député Tojoa ya de makasitraka fanely ary makasitraka anao manokana androany amin'ny famakafikana zay ataonao tena tanora ilaina anao ary efa hitako fa tena hoe maîtrisenao daholo na resaka politique io na toekarena socialy ary tena tsoroko fa tanora ohatra atsika zao no ilaina eto am'ty firenenty mahay maneo hevitra ary manana hevitra mba hitondrana ny firenena sy andamina ny fianamonina sy ny firenena ary eto dia mankasitraka atsika rehetra naharitra fantatro fa tena maharitra nareo ary betabe mihitsy no mitena hoe rehefa ianao neo de mandray stylo ary zako mandray ato betabe ary tsy ratsak'izay koa reo solomavombaoaka rehetra team rehetra samy manana ny anitra ho azy fa tena hoe ilaintsika reo solomavombaoaka reo ilaina mpamakafaka politika eto amin'ny Miara Manonja ary raha tsisy motsika de iza no iteny tsy mety eto am'ty firenenty fa sofa nisy tsika ahafahana manitsy ao anatin'zay mbola verika any fa tsy nareo kory no tsy tiana gasy nareo fa ny zavatra atao eto am'ty firenenty no tsy mety de zay no ijoroana ary mahamezana sosikevitra nareo fa dia mirary soa atsika mirary fombiazana ho atsika zany eto am'ty fiainana ity ary marina ny tenao fa mbola mpanao soty anao sa mihitsy zao fa dia mirary soa sy fombiazana ho atsika raha misy ilana de mbola eto fony tsika fanery afaka hitondra ny vaholana rehetra sy ny sosikevitra rehetra hoetitsika anarenana ity firenenty de makasitraka topola makatelina toboko vavy iny ary velom-pakasitrana ny député Tojoa tsika de omentsika lalana i député Tojoa satria mbola iantsoroka ny adidy amanandraikitra samy hafa izy
zay koa ny adiditsika atao anatin'ity Miara Manonja ity tena miresaka raharaham-pirenentsika miresaka zaray zara-fahalalantsika zany fifanampiana daholo zany rehetrarehetra zany a dia miresaka contexte mondial koa tsika ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'ny akabeany resantsika daholo zany tosentsika daholo aty amin'ny kely indrindra io ka hatrany amin'ny lehibe indrindra satria zany rehetrarehetra zany a de mila fantatry mivoaka mila hoainy mivoaka izy a de mba sokafana ho an'ny rehetra zay hevitra sy zay fandaminana akabean'zay efa nambarako tery am-piandohana fa manana vahiny ihany koa tsika dia ny filopitarika ny Front de Libération Nationale zany na ny FLN efa nisy fotoana efa mivahiny niaraka tamintsika iada zany zay no anarany mpitarika an'izay etsika zay nivondrona n'ireo tia tanindrazana azo lazainy ao anatin'izay ny tena nahafantarana ny FLN moa de ny resaka ady mikasika ny Élysée Parsa fa hoe io koa de vondrona zany am'izay tean'io hevitra mba hiresahana amin'ny raharaham-pirenena ary ahafahana ihany koa zany mizara an'izay mety ho tombontsoa tokony ao amin'ny Madagasikara satria ny sehatra rehetrarehetra ny de hoe ahoana ny ahafahana mamondro kely ka hampiadanana ny voaka malagasy ary hitazomana nyty Madagasikara ty ho an'ny malagasy ary mba handrosony zany firenena zany de zay ny rehetrarehetra zany ny ijoroany rehetra vao tamin'ny terinandro ty professeur James Aratsima zay anatin'ny faribolan'ity tanindrazana ihany koa na nio hevitra ary tena nilaza ny zava-misy vao tamin'ny terinandro ty nandalo teto alaindremseza na hitsy fitenenana mihitsy amin'ny hoe inona ny tokony hijoroany mpanohatra manoloana amin'ny tena fahadsoana be vava sy fanapotehana firenena ataony reto mpitondra fanjakana ireto de eto indray zany iada am'izao fotoana zao ka miaraba iada tafaradalina indray tsika am'izao marain'izao mahafinaritra manomanitra volana oktobra tsika satria vao mendomy volana oktobra de tsara fandraisam-bahiny satria ianao ny vahiny efa miarabanao faniry de miaraba ny mpanaraka ny Miara Manonja rehetrarehetra mary manantena fa tokony ho ahitantsika fanapaha-kevitra sy hevitra tsara hoentina mampandroso ny firenena ny resadresaka zay voatintsika eo zay moa efa arak'izay teneninao zay tia tanindrazana de milomano ao anatin'izay zay satria anisan'ny antony ray ijoronay de lay tena andrenam-ponomerina hoe faniranomasina ny valam-pariako endriky ny mondialisation zany endriky ny fanatotoloana zany satria ny tomboka teo amin'ny fanatotoloana ny Madagasikara ho tonga ny Madagasikara ho firenena tokana ary firenena tokana Madagasikara toerina hevitra na mpanjaka ohatran'izany no tonga amin'izao toerana zao na de efa ela aza de ohatra zany koa ny tsy mahakivy anay amin'ny fitakinany reo nositsika ireo na de efa ela azy fa tsy maintsy ho tonga amin'ny tanjona farany ihany de farany miarabantsika rehetra ia miaraba ny iada zany fandroany fa zava-dehibe zay iada misy FLN maromaro ve miparitaka eran'ny Madagasikara na mety any ivelany tsy eran'ny Madagasikara ihany fa feno feno ary ny asa io hitanareo mandroso io na de misy manimba eny an-dalana ary le fizotron'ilay asa de mandeha foana ny asa raha ohatra fotsiny tsy laza afa-tsy ny amin'ny asa momba ny fitakinan'ireo nosy manodidin'ireo fotsiny azy zay tsara ho fantatry ny olona ane fa ny fitakinan'ireo nosy reo nge de ny angatrena am-pandriny any an-trano mieritreritra fa hoe tokony ho takina reo nosy reo de olona vitsy telo amanefatra ny taky eny voalohany fa tsy tonga de hoe fokony olona be dehibe zany ary efa nytaonany maro io tsisy ny taky satria fantatsika tsara fa tamin'ny andro ny filoratsiraka tany no isy ady hevitra tena hoe nafonja sy ohatra zany izy io kanefany zay de niezaka nampivondrona ny hery rehetrarehetra misy foana moa zany ny fomba ny politika rehetrarehetra ny hoe zay ny tena topo-kevitra amin'io any zay de tsy de miraharaha loatra an'izay rehefa miteny ny olona hoe izy ny topo-kevitra tsy le hoe izy topo-kevitra na tsy topo-kevitra ny olona ao anay fa hoe ahoana ny firosotsika amin'ity fitakina ny retonosy reto de mandeha arak'izay zany le anatsika ka ho anay zany ho anay tsara ho fantatra ny vahoaka fa ny fitakina ny renosy reo ny amerenana ny renosy reo amitsika zany hoe asoloha fitakina fiara-mitatana sa restitution famerenana le izy nge tsotra kely atsika le nosy de tokony hiverina amitsika fotsiny aloha zay anaovantsika azy rehefa avy eo ohatry ny fanananao rehetrarehetra ne eo any aman'olona le izy de ataonao aloha zay azahoana azy hiverina eo ampelantananao rehefa avy eo azy anaovantsika azy na ho fiara-mitatana na ahoana ho ataotsika zany mbola atsika zany mbola ifampiresahantsika zany fa ny zava-dehibe de hoe
tokony efa ho averina lay midongy azy am'izay a lay fananatsika zay le izy ary teneniko amin'ny olona betsaka manko miteny hoe nareo kely ozabe nareo tsy manana basy tsy manana tafondro tsy le fanazava-kevitra mandeha am'izay fa zao eritrereto tsara fa adihevitra ny androany izy io a fa zao izy io a efa tonga hatrany amin'ny fitakina lasa raharaha-pirenena zany lasa raharaha-pirenena izy ho amin'ny Madagasikara ary lasa raharaha-pirenena koa la izy a ho an'lay olona midongy azy ary fataro tsara fa nietsika hatramin'ny ataontsika hoe lo olona atao amin'io firenena io mihitsy nandinika momany hoe frantsay ny tsy hoaveritsika mihitsy reto tsy azo atao mihitsy ny amerenana ny retonosy reto ao Madagasikara zany hoe efa lasa raharaha-pirenen'ny frantsay le izy zany hoe tsy nampiasa basy tsy nampiasa tafondro anao fa miroso lay ady hevitra de ohatr'izay tsisy hafa le izy a zay zao lazaina taloha rehefa mitaky an'ireo nosy reo de nareo vitsikely reo inona nareo tsy ampy ozape nareo fa nefa ny zao tena vitsikely zay ataontsika hoe 5 fa efa ny ampy ray zay de ny filoham-pirenena zany de tonga teny amin'ny pilipitra ny Nations Unies indray lay ady hevitra zany hoe ny firosony lay ady hevitra ho eo am'izao tontolo zao a de miroso fa tsy araky ny fieritseretan'ny olona anazy hoe kely ozape nareo de tsy lasa lavitra io na hoe vitsy anisy nareo de tsy lasa lavitra io ny hevitra ny ady hevitra apetraka ny fombafomba rehetrarehetra atao irosona am'lay izy zay ny zava-dehibe ahafahana mahazo azy fa tsy hoe de tena hoe ny amarona be ny ozape be za zao mahita hoe le olona milaza anay hoe tsy ampy ozape reny tsy hitako hoe inona ny zavatra mba vitany zao mba tonga lavitra ohatran'zany am'lay ozape ny ezabe ohatran'ny ozape analapin iny zany tsy fantatra hoe tonga ny atraiza le izy iada ny tiako antanina janona eo am'izay nosy malagasa ihany koa ve ny adihevitry ny FLN sa io nge zao raha-pirenena hitatsika mafy be de mafy be tsy zay tsy mikakaiky tsaka aloha ny mpikamban'ny FLN ve mahita an'le hoe tena donan'le fahoriana fahantrana fampahantrana fijaliana vahoaka malagasy fangiry firiana faharariana tsy hitako manko mitady an'le teny samihafa mihitsy entina ilazana an'le hoe mafy de mafy mihitsy ny zavatra mahazo ny firenena am'izao fotoana zao mpandinika ihany koa nareo maro fantako misy antoko politika maromaro anatin'ny FLN misy fikambanana maromaro koa anatin'ny FLN inona ny zava-misy mba taratry reny hevitra zay angoninareo reny ny FLN tsy mijanona fotsiny eo amin'ny resaka ilzeparsa tena zavatra tena hoe zavatra anankiray ao anatin'ny arivo diniana ao anatin'ny FLN ny resaka ilzeparsa fa niry ary ndraindray ary zay ohatra ny mampandefitra ny fitakina ny ilzeparsa io ihany matetika ny antony de tsotra ihany ny ilzeparsa de fantatray fa tsy maintsy mitoetra foana mitoy ny fangatahana azy ary io fantatray fa ny fandrirana-kevitra rehetrarehetra misy ao anatiny io de mbola maharitra fa zay kosa de miasa koa amin'ny raharaha-pirenena ary zay mihitsy ny aza ny tena fiandohan'ny FLN ny asa amin'ny momban'ny raharaha-pirenena de ianao miteny hoe manahoana ny fijerinay de rahantsika mahita ny fahantrany Madagasikara am'izao rahantsika mahita ny tsy fandehana ny raharaha eto amin'ny firenena am'izao be de be ny zavatra afaka resahanao zany momban'ny Madagasikara amin'ny fahasairana na amin'ny zavatra rehetrarehetra miseho eo fa manana valiteny am'izany foana ny FLN alohan'ny tena hidirantsika am'izay iada nisy vaovao mafana be omaly teo amin'ny sehatry raisam-pirenena momba Nicolas Sarkozy inga be casserole inga mitaritarika korotamby lay anao playstation na fanonganam-panjakana taty Afrika ary victime manzany moa tsika teto Madagasikara zany nandritra ny fotoana nitondrany Nicolas Sarkozy ka nitranga ohatrohatran'izao zany no alefatsika aloha zany lay vaovao mamitana ny zavatranga omaly satria dia voasaringotra tamina raha pitsarana amina resaka Big Million zany tany Frantsa tany nandritry ny fotoana ny fampelezan-kevitra no tanterahana tamin'ny taona 2024 de tam'izay fotoana zay dia nisy famatsimbola tsy ara-dalàna satria ho an'ny firenena mandroso de efa misy plafond efa voafetrany anazy ny campagne zany ny financement hiatrana ny fampelezan-kevitra de eo amin'ny 20 millions d'euros teo eo ho an'ny frantsay zany
fa niotra be lasa niotra taty am 42 millions d'euros taty neny zareo UMP zany zay nandatsaka filoham-pirenena am Sarkozy tam 2012 zany zay raha zay de io nefa zany voatsiriky ny fitsarana teo amin'ny nivon'ny tribunal correctionnel sy teo anivon'ny reo sampam-pitsarana marobe ary teo anivon'ny fanaraha-maso ny fifidianana tany Frantsa tany zany ary nisy nanao am'izay fitaraina zay de fantatra zany fa lay orinasa mpanao serasera lay mpanao resaka événementiel zany na fisehoana lehibe reny no nanakina ny teo anivon'ny UMP zay tokony latsahan'ny Sarkozy any fandaminana zany dia hita tao anatin'izay hoe misy marché fictif tao anatin'izay hita tao anatin'izay ny amin'ny hoe misy famoronana facture tsy ara-dalàna marobe tao anatin'izay mba hanafenana zany am'le niotra lay plan fond zany dia lay Big Malion zany na Big Malion zany fomba fiteny azy daholo moa zany lay orinasa io no tratra tao anatin'izay de zay mahatonga an'le affaire zany am'le Big Malion zany fa ity resaka Big Malion ty zany dia manitatra zavatra marobe le izy satria tsy Sarkozy rery ny voapaingitra ao anatin'izao fa misy 320 izy ao anatin'izao de lay directeur de campagne adjoint Sarkozy moa zany zay saniatrika an'ilay raharaham-pitsarana omaly niaraka ny avocat Sarkozy rery any satria Sarkozy tsy mipotra de ny haiko hoe misy tokoa le izy de 320 zany voapaingitra ao anatin'izay de samy manana ny saziny reo fa ny Sarkozy zany de hoe heritaona sazy miatra fa ny amena zay ny fitsarana lay saziny Sarkozy na hoe no amboarina l'izy eo ihany indraindray lay maolona azy am'ilay filoham-pirenena angambany tsy fantatsika fa raharaham-pirenena frantsay moa zay de misy an'le bracelet électronique zany hiada na mpisalorana Sarkozy zany fa mbola tsy misaloka am'izay zany izy misalotra an'izay fa nanao appel avy hatrany Sarkozy mba hafana zany mampiatana na mandrava ny didiny aloha zany de mbola mito zay ka hoenotsika aloha lay orona tsary fo kely eo amin'ny 2 minitra latsaky ty ny tantaran'lay zava-misy zay de handeha am'izay lafy fanadidina kely zay tsika hiada de mitoy any amin'ny raharaham-pirenena rehefa avy eo satria ity Sarkozy ity de anisany nampitondra tantara ratsy amin'ny Madagasikara ka mahazo izy androany amin'ny fanadidina hoentintsika eto fa alefatsika aloha ty zavatra ty satria ny olona namodoza sy namotika firenena zay firenena manana fiandrianany lehibe ohatrantsika ohatran'izao everina fa mendrika hitondrana ady hevitra zany daoara. Nicolas Sarkozy, reconnu coupable, est condamné à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique pour financement illégal de campagne électorale, une peine plus lourde que les réquisitions du parquet. L'avocat de l'ancien chef de l'État s'est présenté seul ce matin au tribunal correctionnel de Paris. Il annonce faire appel. Je rappelle que la peine prononcée est le maximum de la peine encourue et alors même que jamais une juridiction ne peut envisager une sanction maximum lorsque le prévenu, ce qui est son cas aujourd'hui, n'a jamais été condamné. Tous les autres prévenus, 13 au total, ont été condamnés à des peines allant de 2 à 3 ans et demi de prison, dont une partie de sursis. Jérôme Lavrieux, à l'époque directeur adjoint de sa campagne, avait reconnu les faits. J'ai sans doute commis des fautes, je vais payer pour, mais pas celles qui m'avaient été imputées au début de cette affaire. La présidente a reconnu qu'il n'y avait pas eu de constitution de cagnotte, de détournement d'argent par qui que ce soit. En 2012, les frais de campagne du candidat de la droite s'étaient envolés jusqu'à 42,8 millions d'euros, soit près du double du plafond autorisé par la loi. En cause notamment ces immenses meetings alors destinés à rattraper son retard dans les sondages. Les dépassements avaient été facturés à l'UMP par une société d'événementiel, Big Malion, avec parfois des prestations fictives. Au printemps dernier, devant le tribunal, Nicolas Sarkozy s'était défendu pied à pied, dénonçant une fable, affirmant n'avoir jamais entendu parler de Big Malion. C'est le deuxième jugement condamnant Nicolas Sarkozy. En mars dernier, l'ex-chef de l'État avait été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Il a également fait appel de cette décision. Zay le rara Big Malion zany zay nahavoasaringitra nga Sarkozy ary de filoham-pirenena nitodika any aminy zany mason'izao tontolo zao todika any amin'ny Sarkozy satria izy no filoham-pirenena amin'ny Repoblika fahadimy zany ary tena
ao amin'ny tantaran'ny frantsay mihitsy zay hoe voaroroy amin'ny raharaha mpitsarana zay tamin'ny volana marsa ny resahan'ilay fanadiadiana teo dia efa nisy raharaha zay nanamelohana azy dia ny raharaha resaka kolokolo zany tamina resaka fianona zany na ekoty zany de tao anatin'izay zany nahazony an'le 3 ans d'emprisonnement zany fa ny heritaona tamin'ireo zany dia sazy miatra tamin'izay volana marsa zay de mitota am'ty big malion ty zany le izy tamin'ilay raharaha zay nyresantsika teo hoe famatsim-bola tsy ara-dalàna ny fifidianana filoperenena tamin'ny taona 2014 zay fampiasam-bola ny UMP zay nandrotsaka Nicolas Sarkozy hiverina ho filoperenena indray zany ho an'ny tany Frantsa zany de izany raharaha rehetrarehetra izany no nahavoasaringitra azy amin'ny raharaha faharoa fa mbola misy raharaha fahatelo miandry azy any ambadika any amin'ny famille Kadhafi ny amin'ny alalan'ny vola zay nalany tany amin'ny famille Kadhafi fa mbola manana raharaha ihany koa izy de le raharaha Liliane Betancourt any ambadika any zany ity Sarkozy ity zany de le olona tena be kolokolo indrindra ary le olona tena mpangatabola ary tsy vita mpangatabola fa le olona tena mitondra fahampiororona sy fanapotehana mihitsiny amin'le firenena africaine sy ireo pitarika amin'le firenena aty Afrika zany de ino moa zany ny tribunal correctionnel frantsay de tena mametraka mihitsy hoe ty le raharaha lehibe de ty le tranga le fe zany de miasa arakin'izay raharaha-pitsarana tsy misy intervention anatin'izany tsy misy ty tompona ndraiky trotran'izao na filoha teo aloha sy ny sisa fa tena miatrika izy raha ty amintsika manko zany de hoe mbola miandry ny haute cour de justice de mbola miandry ny fakatoavana avy any anivon'ny antenimera sy ny sisa ohatra zany mbola be da be zany procédure fa ny an'ny frantsay mazava iny ary ny firenena mandroso ihany koa mazava ny afahan'izy ireo zany manetsika raha ohatra ka misy tompona ndraikitra zay manao zay zavatra tsy mety eo anivon'izay firenena zay efa niteneniko teto ohatra isenabre tany Tchad efa nisy fotoana efa nresahako teto Jean-Bedel Bokassa tany Centrafrika nitsoka Jean-Bedel Bokassa rehefa voongana teo amin'ny fitondrana de miverina izy de voasambotra tao amin'ny tarmaky izy de niatrika raharaha-pitsarana izy de nalefa mivatana tamin'ny onjam-piosony télé tany Centrafrika ny raharaha fitsarana Jean-Bedel Bokassa ohatran'izay ihany koa i Lula da Silva lay filoha-pirenena tany Brésil de ity zany ity filoha-pirenena frantsay ity zany filoha-pirenena malaza indrindra ao anatina raharaha-pitsarana zany zay voatondro moa zany fa eo le famatsim-bola tsy ara-dalàna fa eo koa ny raharaha kolokolo fa eo ihany koa lay fandraisana lela-vola tsy ara-dalàna tamina mpitondra teo aloha tahaka ny Kadhafi zany zay le izy amin'ny akabeany ka le rangahy iny moa zany tsy hay zay ifamatorany amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao fa tamin'ny 7/24 izy ada tamin'ny investiture amin'ny filoha-pirenena dia tonga teto Madagasikara raha misy sary ao na mana technicienne tonga teto Madagasikara izy ataontsika hoe voasy izy zany fa io izy amin'ny sary io tatsika io dia nanatrika an'izay investiture amin'ny filoha-pirenena zay ary raha ohatra ka azo alefa le sary anankiray teo akaikiny teo i Alpha Condé filohan'ny Guinée Conakry lay naonga Miara Mila tany Guinée le misy CNRD am'izao fotoana zao no mitantana nday nanao an'le concertation na conférence nationale de zareo guinéana any Conakry fa misy ny Guinée Bissau no efa mandamina ny raharaany am'izao fotoana zao iada zany hoe le olona roa tonga teto Madagasikara tamin'ny investiture iny loha zany ataontsika remarque zany i Alpha Condé de naongana de Nicolas Sarkozy le tonga teto iny roa izany raharaha-pitsarana iny fa raha i Nicolas Sarkozy moa zany mbola nisy fotoana nandehandeha tany amin'ny Medef tany non tany tany amin'ny Medef tany amin'ilay fiona ny mpandraraha frantsay le tam'le nandehana amin'ny filoha-pirenena malagasy tamin'ity volana septambra ty le nahazotsika n'ilay fionana hoe la ref na ny rencontre amin'ny francophone entrepreneur francophone de iny le nisy fionana le nisy malagasy tamin'iny de hoe nisy voasambotra tary anatin'le RMDM diaspora de aveo nisy fionana taty ambadika dia taonga Sarkozy misy sary am'izany ao raha lefa namana technicienne le izy ity Sarkozy ity zay fantatra mihitsy hoe inona ny zavatra nataony reo le sary reo inona ny tena ifandraisany sy akafizany mpitondra malagasy anga Sarkozy nefa fantatra fa mitarika korotamby nga Sarkozy fantatra fa misy kasherolona maromaro nga Sarkozy
ary fantatra fa i Sarkozy ny tao ambaniny fanonganana tamin'ny 2009 teto Madagasikara any président Marc Ravalomanana ary iny affaire 2009 iny de ny raha andrehetra nresaka fa coup d'état iny fa tsy soulèvement populaire zany na hetsy-bahoaka zay zany zay raha zay de eo tsika mametraka an'izay ady hevitra rehetrarehetra zay hoe tsapany fitondram-panjakana ankehitriny ve ny fahadisony lehibe niaraka amin'Andriamatoa Sarkozy tsapany fitondrana ankehitriny ve mety ho famenarany ny lahatra tamin'ny nga Sarkozy satria na i Sarkozy na ny UMP na ny vahoaka frantsay dia samy tsy manana an'izay sentiment zay satria ny everina de hoe tsy nety nataon'ny Sarkozy satria tsy mihevitra zareo fa ambony lalàna i Sarkozy fa na filoham-pirenena Sarkozy de nampiarina tamin'ny lalàna iady araka n'iny vaovao teo amin'ny sehatra raisam-pirenena iny ny hevitry iady ny hevitry ny FLN makasika an'izay raha zay raha le sarina lefanao teo aloha faniry de tena sary mikozy tena sary mikozy zany hoe tena tsy mira commentaire ntsony fa tonga de mazava ho azy le sary zany eo amintsika malagasy ny isa koa de tena ohatrany manandanja tsy voahelitsika ny fampiadevitra amin'ny resaka isa fito tena teny de io zao nareo raha mijery zany tsika zao de hoe nisy isa zany teo hoe voapaingotra ny 13 ty 13 ty koa tena isa ohatrany ka tsy magaga le izy raha 13 satria i 13 koa ny miarakaraka aminy eo ny zava-dehibe ao an'ny firenena malagasy amina tranganjavatra le voaroroito am'le raha arabique malien io fa tsy le 13 ty amintsika fandray azy zany fa le izy zany ny tena zava-dehibe amitsika zany amin'ny malagasy de hoe inona ny lesona azotsika sotomina am'ilay tsangandravatra misy zany zay zany voalohany indrindra ny arahantsika nahita tamin'ny sary teo tsy sarotra fenina zany hita mibaribarosy ny tafika andrefa tanàna hoe reo fa niaraka ary zareo zany tam'zany matoy izy tafaraka ohatran'io de olona miresaka ary olona miresaka olona samy mpanao politika mifanorevitra tsy mahagaga zany raha ohatra ka hitatsika ny taratry ny fanaovana ny firotsako-vidiny ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina teo amin'ny raha propagande zay nandaniny vola be koa satria hitatsika tsara fa ny Andriamatoa filoha Sarkozy de le resaka vola be zany zay netiny nampandaniana azy no niteraka olana satria mihoatra ny fefy fa eto amintsika indray tsy nisy fefy fa tonga de farany zay takatra mihitsy nefa misy tamin'iny le komity mpanaramaso le fiananara politika le hoe vola hiatrehana propagande inge de tsisy dika an-tany iny ady kare izany tsy mahagaga raha mbola eto amintsika tsika zany tsy ametraka problème be am'zany satria tsy mahagaga zany raha eto amintsika fa nytitsika tenenina fotsiny de hoe nisy vola be nampiasaina tao tamin'ny nanaovana propagande izany zavatra zany lesona no vola be aviaiza zany zany tokony ho fantatra tsy mahagaga itsika raha sahirana ohatran'izao lay fitondrana mitondra satria tsy izy no nanana lay vola be fa izy no nanana fahafahana nampiasa lay vola be zany hoe nisy nanome lay vola nahafahana nampiasa azy de miteraka olana ohatran'izao fa lasa ohatran'ny rivotra mitsoka koa lay hoe ohatran'ny voasaringotsingotra voapaingopaingotra am'lay vola be nampiasainy ireo olona nampiasa vola be tamin'ny fifidianana tany ivelan'ny tany ka ankehitriny ohatrany tady hitsoka akaty amintsika lay rivotra zany zavatra zany de zavatra tokony andiny tena lalina ary reny zany ny ahitantsika hoe misy taratra aseony zao tontolo zao fa tokony ho azo tsaraina tsara amy tsy mety ataony ny rehetrarehetra na de efa filoham-pirenena reny rehefa tonga ny fotoana tsy mahafolo-pirenena azy tokony azo atao tsara no mametraka fanontaniana aminy azadia no faniry fa teto Madagasikara nge ny filohantsika tsy vitany hoe nampiasa vola be fotsiny tamin'ny fanaovana n'ilay propagande iny tsy maninona satria nanana an'izay fahafahana nanao an'izay izy fa raha mitadidy tsara tsika raha raisitsika vakitsika tsara ny constitution antsika de milaza fa ny filoham-pirenena zany de tsy mandray ny asa n'lay olona lany raha tsy efa avy mavita ny investiture rehefa mavita n'lay fianianana izy zany zay izy vo afaka mandray ny asany amin'ny filohan'ny republika azy na de efa déclaré ny
CCAza fa izy no lany filoam-pirenena ny dikan'izay zany a ray segondra alohany ny anaovany investiture io izy a mbola olotsotra mbola tsy filoam-pirenena kanefany a de ny raha antsika nahita tsara tamin'ireny fotoana ireny a fa na de mbola tsy filoam-pirenena azy izy a de efa nanana ary malorda ho atolotra ny maramila zay izy mihitsy no ny teny hoe ho atolotra ho anareo reo ary 3 andro efa trandro meloa de efa fantatra fa anolotra fitaovam-piadiana mahery vaika ho an'ny maramila ny flo andro rajoelona ny dikan'izany nisy zany a fananana olotsotra nanana fitaovam-piadiana mahery vaika talohany na filoam-pirenena azy zany zany tsy mazava zany a no tokony hitondrana adevitra mazava hoe nahoana no kandida sady efa mitondra vola be manao an'ilay propagandy araky ny vola be no mbola manana fitaovam-piadiana ngeda be de enao ve de mieritreritra fa mety ho resy izy am'ilay fifidianana ary raha resy ve izy de misy say iteny hoe resy ianao raha ny fahitanany reny zavatra hananany reny dikan'izany zany a zany koa de azo atao tsara ny fitsarana azy a rehefa tsy filoam-pirenena tsony izy satria mandritra ny maha filoam-pirenena azy a filoam-pirenena ny malagasy izy a ngambany a tsy de zay loatra fa ny tiako resahana tsy ny asa nataony amin'ny maha filoam-pirenena azy akory nylay resahako tsy ny asa nataony nandritra ny maha filoam-pirenena azy satria manana an'izay zo zay izy hoe tsy azo tsaraina tsy azo enjehana amin'ny fanapaha-kevitra raisiny mandritra ny maha filoam-pirenena azy tsy manino zany ary normal zany fa talohany maha filoam-pirenena azy io resahako io zany tsy hoe akory fanenjehany zany fa mba tokony isy hitondrana fanazavana mazava ahafantaran'ny firenena hoe tsy nisy toetra ratsy tao anatin'lay izy a fa tena toetra tsara hoety mampandroso ny firenena za zany de mieritreritra fa ity zavatra mitranga any a frantsa ty dia tena misy fifandraisany be de be amin'ny fitondrana malagasy zay miorina ankehitriny ka le izy moa mbola raha-pitsarana mandeha ho hitantsika eo ny toy eny a fa itsika malagasy koa tokony mijery hoe atraiza no fepetra tokony mba ho raisitsika amina toejavatra ohatran'ireny satria hitantsika inge teo zao ny tsaraina zao ny prime ministre teo aloha tsaraina amin'ny asa nataony ivelany na prime ministre azy zany hoe mampitondra orinasa azy tsy nisy mitabataba namadika an'izany hoe ho resaka politika io na inona fa de mihaino fotsiny aloha fa ny fizotro ilay fitsarana no mampiahiahy fotsiny fa de mbola mandeha moa ny fitsarana de ho hitantsika eo le vanjena ny mpitondra firenena de misy zany lalàna zany a mana fahy azy zany raha misy an'izay fandikan-dalàna zay iada de mazava tsara nambarany lalam-pandroenina azo esorina amin'ny toerana izy raha misy ny haute trahison azo esorina amin'ny toerana ihany koa izy a raha misy am'ireo fandikana lalam-pandroenana miverimberina zany a arak'izay voasoratra ao anatin'ny lalam-pandroenana zay zany a dia ny lalàna mamaritra zay ao anatin'ny lalam-pandroenana dia misy manana andraikitra am'izay amin'ny alalany eo anivony anteny mera pirenena zany a manana andraikitra anatin'izay raha izany moa no fakafakaitsika sy vahavahantsika eto de tena betsaka satria efa misy fotoana resahantsika hoe hinona aby reo fanitsahana lalàna zay a nataony zao fitondra mpanjakan'izao lalam-pandroena zany resahantsika na io resaka chef de région io na io resaka zay nresahana mahakasika indrindra amina resaka décentralisation io sy ny mahakasika indrindra amina resaka séparation de pouvoir lafinjavatra maro zany no azo kitiana ao anatin'izay adevitra zay fa zany ihany koa nefa dia miankina amin'ilay article fahadimy lalam-pandroenana amin'ny antony hoe ny vahoaka ny Andriamanjaka zany vahoaka ny Andriamanjaka zany a dia izy no manana ny fanapaha-kevitra farany satria izy nanolotra ny fahefana ary izy maka ny fahefana tsaroko tsara Andriamatoa Iany Rajoelina teny amin'ny kianjany 13 tamin'ny fotoanandro 7 de niteny an'izay mihitsy hoe izy ny tompon'ny fahefana ary izy maka ny fahefana de nampiasa amin'ny force ny vahoaka io zany ny filoha Iany Rajoelina rehefa nitondra le vahoaka an-dalambe tamin'ny 7 iada ary izay moa vetesy mandrakarivo zay fa am'izao fotoana zao ndray de ozatra zareo hoe manaja fifidianana andrasony 2023 zany hoe tamin'ny fotoanandro de mety le nitenenandry zareo am'le hoe ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ka tsy nahandro fifidianana satria 2009 zany inge tsy année électorale zany
tsisy fifidianana filoam-pirenena tanterana tam'izany satria voavy niarika fifidianana antsika hiada tamin'ny fotoana iny 4 dikan'izay mbola vao mandat roa an'lay filoam-pirenena Marc Ravalomanina tamin'ny deuxième mandat no tamin'iny raha tokony io zany de tokony niandro mandat taty amin'ny 2011-2012 taty lay be ny tanàna raha te hirotsaka ho filoam-pirenena tamin'izany fotoana fa tsy nahandry izy fa netiny le vahoaka niaraka tamin'ilay filoam-pirenena zay iny izy iny frantsay sy ireo tao anatin'le cause zay niady amin'le fanonganam-panjakana de tratra n'le objectif nalika nanonga-panjakana zany de rehefa misy mihetsika ndray am'izao fotoana zao de ozy izy aza taritina amin'ny fanonganam-panjakana ny vahoaka apetrano vahoaka ilamina tsara efa miezaka amin'ny fitondram-panjakana fa mandrasa fifidianana zany hoe tsy azo ahetsika ndray zany lay fahafahana nanetsihany vahoaka tamin'ny fotoanandro fa tamin'izy nanetsika de nety le izy fa raha ny hafa manetsy azy tsy mety fa hoe fanakorotana firenena nefa au contraire ary ny zavatra nitranga tamin'ny 2009 de fantatsika tsara fa nisy ny raha latsaka marobe ary nisy ny fanapotehana orinasa ary nisy ny fanagadrana sy fanenjehana tompona ndraiky mpanjakana zay nanandraikitra ambony tamin'ireo fotoanandreo iny ary hatramin'izao moa de misy ny leomonina tsy te hiveriny eto Madagasikara ntsony tao aoriany 2009 iny dia mikaroka asa any ivelany ihany zany eny zavatra mitrangy fa mba tiatsika resahana fotsiny ada de zao lesona mba tiatsika porofona foana fa manakasiny ty Madagasikara ty ary ny ran'ireo latsaka tany aloha rehetra tany ny etaeta ny fijoroan'ireo malagasy rehetra tany aloha tany ny aro sy nametraka nanao tsitsika ho an'ty Madagasikara ty tsy azo anombina na tsy azo amidy tsy azo potehana ary tsy azo takalo am'ireo vahiny de manakasiny zany ka tsy vitany hoe namotika an'le firenena Sarkozy avy any ambadika any nanao playstation na situation teto Madagasikara de nangingina tany fa voavatany nanitsaka ny tongony teto izy ada tam 2009 rotaona fotsiny taorinan'izay de voapaingitra izy io sahirana io izy manakasiny Madagasikara manakasiny Madagasikara ary tsy mandendeha ho azy la hoe firenena niavaka tao anatin'ny maro niendaka tao anatin'le Australie zay ho tonga io nosy be tany be io le edivantsika hoe tsy mbola manana fiandriana tsikitsika raha tsy tafaverina amintsika nosy kely miaraka amin'ny tany be le tany be manko le grand île iada amin'ny akapobeany zay ady evitra era-tany mihitsy faniry ny olona rehetrarehetra era-tany de manam-pinoana daholo daholo ary anatin'ny finoana ny fametrahana zany enyreny hoe asin'ny tany asin'ny tanindrazana asin'ny olona rehetrarehetra reny na amin'ny finoana kristiana na amin'ny finoana rehetrarehetra de misy an'izany daholo daholo ny tsika zany ny atsika malagasy de ny ainatsika teto za moa de miteny an'izany itsika za rehetrarehetra reo de nitazainy ray aman-drenitsika tamin'ny finoana nananany ka izay finoana nananany zay no nafahany nitaizanao ho toy izao na de efa manana finoana hafa ary ianao ankehitriny de fitsarovy tsara fa manana ny finoana nanabeazany ray aman-drenindreo zany nanana finoana foana nanabeazany ianao ny faharoa le resaka finoana io zany anisan'ny tsy ty tena tsara dikevitra fa marina mihitsy ny ianao hoe tena tany manakasina i Madagasikara zay ny finoan'ny malagasy zay ny finoantsika ary ny olona rehetrarehetra de tsy maintsy hajaina amin'ny finoany de rehefa tenen'ny olona hoe tsy azo anaovana an'izao eto tsy azo anaovana an'izao eto na farafaratsiny tsy mino azy ianao mba manaja le olona zany ireny olona nanao tsy mety teto Madagasikara reny efa betsaka fa tsy mialatsiny ara ohatra ny teny nitodinina ataony zay ngamba ny azoko ilazana azy de marina tokoa ny zava-miseho ankehitriny io rahantsika mahita io fa izany anatra ho an'ireo mbola manao ratsy an'ity fireneny ity za aloha de miteny an'izany ako anatra ho an'ireo mbola manao ratsy ho an'ity fireneny ity satria na iandehany amin'ny finoana kristiana ianao misy ozonao na andeha amin'ny finoana neti-parazany ianao de tokony ho fantatsika tsara tsy hiteny satria malagasy tsika no miresaka de samy mahafantatra no mety ho vokatry ny fanapahan-kevitra raisinao amin'ny finoana malagasy zany aloha le zavatra tena zava-dehibe amin'io fanira iada te hiverina am'izay amin'ny zava-misy de hiverina kely aloha teneny kely le toizako kely le resaka ao teo ny resaka ianao teo 2009 eo manko le izy 2009
enao zany na inona zany zavatra ataonao am'ty fireneny ty de misy zay tenenao zay hoe manakasina le tany de misy ankony foana na mieritreritra anao fa nazaka olona be debe tamy 2009 afaka mitondra tam'ireny fa zao anao rehefa tena nahazo fitondrana ara-dalàna de hitanao tsara fa ilay fiainana mihitsiny no tsy namerariny an'lay fitondrana ka nanjary ny sy ny valanaretina zany hoe zavatra mety hiteny izy hoe tsy noeritreretina le izy kanefany efa voalaza tao anatin'ny baiboly ny siny arety mandringana ny andefasana Andriamanitra n'lay hoe arety mandringana zany hoe fa andefasako arety mandringana ny oloko zany hoe zany tsy napoziny zany tsy nieritreretina zany fa ary tena tsy nieritreretina fa amin'ny fotoana hitondrany no andefasan'Andriamanitra an'izay hitsapany azy hoe atraiza marina zany lay tena ny fandraisany andraikitrany ary rehefa tonga amin'ny sitrapony Andriamanitra eo zany lay zavatra tena tiako tenena ray fa miverina mihitsy am'le 2009 teneninao teo faniry ny 2009 de tena nisy hetsy-bahoaka tena nisy hetsy-bahoaka fa ilay fandrebirebena ilay fampisehoana n'lay hery miaramila rehefa tonga tery tamena ino no nampivadika n'lay hetsy-bahoaka ho lasa fanokana-panjakana ara-miaramila ary de le izy moa tsy takona fenina de nanjary nandray an'zay fanokana-panjakana ara-miaramila nisy teto zay ny firenena mikamana ny communauté internationale de voaterina anasazy atsika sy ny alangalana tamin'ny lafiny maro tamin'ny fanampinany Madagasikara nandritra ny fotoana ny tetezamita izany hoe raha ohatra ka ny tena nytoetra tamin'ilay tolom-bahoaka ilay hetsika natao tamin'ny 2009 tsy ohatr' zao tsika fa izao ry faniry hitanao tsara fa ankehitriny zany ny fitondrana ankehitriny de miteny hoe tsy miendrika ny siny korotana tsony ny eto Madagasikara tsy miendrika korotana tsony ny vahoaka malagasy efa ampy zay ny krizy tsy miendrika krizy tsony ny vahoaka malagasy fa ampy zay miandrasy anareo fifidianana de ny antony itenena ny mpitondra an'izany ankehitriny zao de satria nakalesony izy satria maninona ay tena tsy mety ho an'ny malagasy ilay taritina ny anaty krizy ay tena tsy mety ho an'ny malagasy ilay tsy miandry fifidianana ay tena tsy mety ho an'ny malagasy lay mitarika korotana tsapan'lay izy ankehitriny de teneny hoe tsy mety fa na izany naty zany fatany koa ny herin'lay vahoaka raha ohatra ka mikorotana tsy hoe mikorotana fa maneho hevitra fatany ny herin'lay vahoaka fatany ilay herin'lay vahoaka rehefa manao fitakina satria ny ainany zany tamin'ny 2009 hoe rehefa manao fitakina ny vahoaka de na inona de tsy maintsy mikorotana lay firenena izay zavatra zay de tokony ahitantsika taratra fa tsy magaga raha tsy mandroso lay firenena ankehitriny satria tsy misy zavatra tolotra fotsiny tsony eo ohatrany tamin'ny 2009 tsy misy vary orobaina tsony eo tsy misy menaka orobaina tsony eo ka ho alefa mividin'ny mora fa tsy maintsy zavatra ara-dalàna satria efa fitondrana ara-dalàna ary inona moa le tansoa lala ty le via midy tsony reny seritana nangatahana 75 millions de dollars mbola tsara resantsika mihitsy nyreny faniry fa ny tiako tenena fotsiny za de mampirisika an'ireo antoko politika zay manao redynamisation am'izao indrindra ohatra ny atoko tim satria ny tim mange tamin'ny 2009 no na de mbola tao anatin'ny fotoana nalany azy ara-dalàna ny filora valimanana zany de voarebireby ny sain'lay olona tomban'ny filora valimanana tam'zany voarebireby voafitaka satria nanatena zavatra ngeda be lavitra noho izay noho ny efa nananana de voarebireby de lasa nanohana an'lay mpitondra tam'zany andro zany tamin'ny fanonganam-panjakana kanefany ankehitriny kosa zany de efa raha mahita ny zava-misy ankehitriny de ara-dalàna hitako fa tena mety raha ohatra ka ny antoko tsirairay samy miezaka manohatra ny ataon'ny tima mamerina ny olony hoverina ao anatin'ny antokony mamerina ny fanantenany ray hiverina ao anatin'ny antokony satria rahantsika mahita fa tsy mandroso Madagasikara raha nandroso Madagasikara efa lasa lavitra be noho ny tamin'ny 2009 zany iata ny zava-misy am'izao fotoana zao zany zay ny raha politika amin'ny akabiany fa
aloha resahantsika ty resaka fiainany voaka amin'ny akapobeany ty mihitsy tena le fiainany voaka amin'ny akapobeany mino a fa voarainao ianao mpitarika mpandrindra ny FLN manerana amin'ny Madagasikara ny fiakatry ny vidim-piainana ny fahasarotan'ny fiainana satria zay ngeny nantenainy olona am'ty fitondram-panjakany ty io mbola sy tanteraka le mission-ndrareo hoe ho 500 ny litatry menaka de ho arivo ariary ny kilao vary fa zay le izy moa hoe nyteny tsy atao be fa mamerina azy ny sarotra za tsy te hiteny ny todinina tao fa misy dikany daholo ny zavatra rehetra amseho io ary asehon'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana tsy apozina lay fahadisoana zay nitondranao mivoaka malagasy tamin'ny lalandiso tamin'ny fotoana zay namtanao azy ka za mba te anontany ny FLN iata tsy fantako moa na olona manakatao daholo ny FLN na misy olon-tsotra na misy olona tena hoe faran'izay sahirana fa io ary mividim-piainana io manko zany tenendrareo de krizy iraisam-pirenena io fa raha krizy iraisam-pirenena ohatrany mba jerevana ihany firenena hafa afaka mba miaina ara-dalàna ihany afaka mba mipetraka araky ny tokony ho izy ihany ny vahoaka ao aminy ary raha raisina lizy de hoe tsy misy fahampotehana fitontonganana ara-toekarena miopapana any amin'ny firenena samy hafa any fa raha mijeriny zava-misy aty amitsikatsika de hoe efa tsy ahafahana miaina tsy ahafahana manimo zany tsy ahafahana mamindra ary tsy ahafahana tsony miteny le situation eto Madagasikara raha eo amin'ny lafiny za tsy mbola resaka ny teny député Tojotsy teo hoe régime autoritaire sa régime démocratique marina tsika fa ndraindray rehefa mijery an'izy de izy autoritaire ty fa mbola lavitra le resaka démocratie zany satria raha misy an'zany de izy tsika hoe tsy io fitondram-panjakana io no amerina hiteny hoe mandrasa fifidianana satria fata amin'ny pertinemment fa resaka démocratie no ny lalaovana fitokanana ny kianjan'ny démocratie nge famitahana ane iadany nataony tery-ambojatovo hoe ny fitahany satria izy be ny tanàna de mody nanaovany kely fitokanana de nasiany resaka vato kely iny ty marbre misy soratra ty teo de hoe kianjan'ny démocratie mba ahafahany maneho hevitra eo am'le toerana de izy ny tompony tanàna de meny an'izay le kianjan'ny démocratie lay teo Ambojatovo de netiny nidina tsikelikely teny amin'ny trésime am'izay de nahafahany nanongana an'le fanjakana de rehefa tonga teo am'izay izy de narodany aingana le izy tsy hokanjany démocratie ary tsy azo ampiasaina tsony le izy de zay rehetra maneho hevitra satria tamin'ny fotoana izy fotoanandro izy miteny hoe afaka maneho hevitra leo mivaoaka iteny asio fahalalahana ampanao gazety sisy fa zany tena mifanohitra am'zany mihitsiny tam'le niteneniny tsy nitakiny ny ataony am'izao fotoana zao fa izy ny afaka maneho hevitra iata izy ny afaka mba mijoro sy miteny toko ty izy miteny anaty Facebook tonga de tapahana daholo sahirana zany doboka zay tsy midoboka amin'ny alalan'ny resaka Facebook sy ny resaka cybercriminalité de tratra amina resaka adevitra politika any amin'ny resaka hoe etre ladoany nampaniraka anty atodomikotrika momba an'izao hoe amronana dossier na hatrany ivelany na ny eto an-tanindrazana de matahotra moa satria ao anatin'ny maha-olombelona ihany ny sasany de zay samy maneho hevitra zay samy mijoro iata mafy be le situation misy am'izao fotoana zao ka zay le tiako tenenina hoe zany resahany zany moa zany de nataoko mahakasika an'izay adevitra politika izay fa za te hiverina am'le hoe hitan'ny FLN ve zao donaram-piainana mafy be zao ianao faniry tena mamely akaiky ianao zay mihitsy le aloha le tena litehaka mafy be mihitsy tamin'ny fanambarana tamin'le kianjan'ny démocratie manomboka androany Ambojatovo tena falina tsisy ohatr'zany tehaka tsisy ohatr'zany ary zany ny anisany tena namafy be ny tolona tamin'ny 2009 fa nitsitsapan'ilay filoha de hoe tsy izy ane mafy tsy izy ane matanjaka fa izay vahoaka tao arinina ny nanana hery nentina nanosika azy fa la hery nametrahany azy ndray rehefa aveo tsy nanana ny vahoaka de le basy ny empotra tena na zay ndray ary nitsoka vao mipotra amin'ny basy teo atamina satria tsy fantatra tsony hoe mitodika makaizy izy ty na mitodika makaizy zay aloha de anisan'ny tena nitehaka tamin'ny kianjan'ny démocratie tamin'ny teo Ambojatovo hoe marina zany tsy nefa ianao tsaroko nitarika an'le nosy malagasy niaraka tamin'ny rajonandrianjaka tsy afaka niditra satria Ambojatovo zay le loza zay le teneniko hoe zay zany efa mafaly ery hoe tena lasty fa tena zao misy toerana afahana amiteny de fa itsika zao nge fiainantsika zao nge faniry tsika zao le atao hoe miaina amin'ny fiainana démocrature c'est une démocratie en apparence démocrature
zany hoe raha fa jerevanao zany le fiainana ohatrany hoe tohatra ny afaka am'teny ihany fa afaka am'teny ianao de izany mieny de ahoana ny fampiasana n'lay hevitrao de afaka am'teny ianao raha maninona manana herinina hitanao fa raha amitsika zao ny fahitantsika azy de ny vola no tena am'teny ny manambola ny nanana fahefana ny manana fahefana ny tena am'teny fa raha hoe olona manan-kevitra fotsiny soatran'izany manahirana izay zao nge ohatrany hoe aty am'tony hainao manjery tsy ampanjakana tony zany no afaka mamanio hevitra fa ny hainao manjery anam-panjakana moa iny tsy edikevitra zay zany tsy hiady hevitra mihitsy ny de hiteny eo amin'ny hainao manjery ny fanjakana fa zay mba manana eritreritra hoe mba hiteny eo amin'ny hainao manjery ny radio-pirenena malagasy television pirenena malagasy le any malagasy zany eneny ediny hevitra fa tsy ny an'le fanjakana satria le fanjakana nge manahirana azy ny azy fa ny zavatra manahirana eto amin'ty firenena ty de izao haitsika tsara no mampiasa n'lay hoe demokrasia rehefa akatoerana fa rehefa aveo tsisy lavatsika anazy le izy nefa ny zava-dehibe de tena hoe zao ny vahoaka ihany nge no afaka mametraka anao eo amin'ny fitondrany ary zay no entiko ilazana aminao faniry fa zao firenentsika zao tsy androso mihitsy tsy araka lay tenen'lay olona hoe tsy androso mihitsy tsika na amy 2030 na amy 2060 roatra raha mbola reo vola avy any amin'ny mpamatsy vola reo no atenainy tsy zay akoriny fa matoa izy ankehitriny mifikotra am'lay famatsim-bola avy any velany de fatany zany araky ny teniny fa tsy androso mihitsy zany hoe izy zany efa misafidiny le hoe allo ary raisina le volan'ny mpamatsy vola mahazatra fa efa tsy androso mihitsy tsika na amy 2060 na amy 2030 finono zay anazy zay fomba fitantanany zay fomba fijeriny zay fa ny tena marina de hoe tsy androso mihitsy tsika raha ohatra ny vahoaka tena tapa-kevitra am'izay fa iraviravy tanana eo amin'ny fiainany fa raha ohatra ny vahoaka mbola vonona miatrika ny fiainany hiatrika ny ady amin'ny fantrana hiatrika amin'ny ady ateraky reto mpanjanaka ankolaka rehetrarehetra reto za manana fanantenana be dehibe mihitsy fa tsy maintsy mandroso Madagasikara ary androso Madagasikara zany hoe zay zany le tiako tenenina hoe enao rehefa nyaina sy ny velona tamin'ny resaka hoe demokrasia no atongavanao ara-politika eo amin'ny toerana de tokony hifikitra am'izay erin'ny vahoaka zay ka tsika zao tsy ho tafita mihitsy marina la ohatra ka tsy metehitra amin'ny vahoaka inona moa no tena tsy mampandroso atsika zao am'izao fotoana zao de fantatsika tsara fa tsy anasa ny vahoaka zany be dehibe zany ny tsy anasa be dehibe zany ny olona very asa be dehibe ny olona efa tsy manako hanina tsony de manjary mirorosaina manao asa tena manao farany zay hoe afahafahana mitady volana de asany maizina zany mba ahafahana mivelona satria nikipo tsy mbalamosina de hijanona am'zany foana ave zany tsika raha ohatra hoe zay zany tsy mandroso tsy zay fa itsika de tokony irona tsara mihitsy ny amin'ilay hoe miara-mahitsika fa ny olona mipetraka any ambany vohitra na ny tantsaha zany de 20 isanjato ny tantsaha no afaka mamboly de afaka manana harikarena ho azy aloha voalohany indrindra ho tokantranony raha ohatra zany ny olona tsirairay eny ambany vohitra zany samy mamboly samy manana ny vokatra ho azy de afaka misakafo izy fa izao ny tena olana eto amintsika rehefa avy teo de le olona tsy tantsaha zany zay vitsy anisy kanefany miatehitra amin'ny asa fivelomany andavanandro zay tsy amin'ny alala ny fambolena inona io asa tsy amin'ny alala ny fambolena reo asa tanana zany ao ny asa birao zany ao ny fanaovana asam-barotra rehetrarehetra io zany kanefa n'zao na anao asa tanana ianao na anao asam-barotra ianao na inona asa ho ataonao de zao tsy anam-bola mihitsiny afaka andaovana ny karamanao ny patron anao raha tsy miodina ny toe-karem-pirenena malagasy izany hoe ilay tambany vohitra eritreretitsika io fa tambany vohitra io zay manana mamboly io ihany no afaka
manana sorsana vola hividianana ny asany privé tsy misy hoe zany hoe samy privé ny fampividy eo zany de andeha ny raharaha fa tsy maintsy ny tantsany mamokatra ary ny tantsany mamokatra no manakalo ny vokatra vola ary ny vola avy any amin'ny tantsaha no hividianana ny asa ataon'ny privé tsy maintsy zay zany ny fandehan'le izy ny tantsaha zany a no tena mpanjifa voalohany ny asa ataon'ny privé ahafahana misy vola miodina fa raha ohatra tsisy ny tantsaha na miasa mafy takininna ary ny privé tsisy mpividy io zay le olana eto amintsika anefa ny olany atsika ilay tantsaha mihitsy ny tsy rara itsika ilay tantsaha mihitsy ny tsy toanatsika ilay tantsaha mihitsy ny tsy apitsika ary ilay tantsaha mihitsy ny tsoasitsika sehatrasa ahafahana mampandroso ny fivelomany ireo tantsaha reo nefa anao zany no efa hoe ahafahantsika manana source financier matanjaka be ary fataro tsara fa ny arikarena foben'ny Madagasikara nge de tsy hiakatra zany raha tsy matanjaka ara-pambolena sy fiompiantsika zany hoe ny asan'ireo tantsaha sy ny asan'ireo mpamboly reo no ahafahantsika tena mampisondrotra ny arikarena fobentsika ny ataon'ny privé reny de efa ambinambiny fotsiny reny satria tsy afaka mihetsika zany ny privé raha tsy ao ny tantsaha raha ieritseritra fotsiny tsika fa nao hoe ka de ny oranga de manao infrastructure tsika de misy zany zavatra zany inge de mazava ho azy fa na misy ohatra fotsiny zao reny olona hoe mamatsy vola avy any ivelany reny ny olona mpamatsy vola avy any ivelany reny zao a manao tetikasa anankiray izy aty manao teleferika io zany zao a de vola vahiny no entiny eto iasana anaovana an'io za zany tsy ilazan'le izy hoe lara-pamena sa tsy lara-pamena mety fa ny ahy zany any am'le hoe le vola vahiny zay entiny eo io a rehefa ientiny miverina any aminy afaka 5 taona 1 taona 10 taona 12 taona de tsy maintsy miverina vola vahiny zany hoe tsy maintsy manao ezaka angeda be Madagasikara zany a mba ahafahany hanana vola vahiny ahafahana mandohan'io vola io na ahafahany ireo olo reo mitondra ny volany mody na tsy alohantsika vola reo a tsy maintsy zay vola gasy azony eto atakalo ny vola vahiny entiny miverina any aminy fa tsy ny vola gasy no entiny any zany hoe tsy maintsy manana an'izay Madagasikara ka izay zavatra zay rehefa tsy manana an'izay atsika azotsika amin'ny alalany fambolena sy ny fiompiana de tsy maintsy manana an'izay zany tsika amin'ny alalany erenan-kibon'ny tany zay hoentiny araky ny vidiny itiavany azy zany le zavatra apetraky reny mpamatsy vola reny eto amintsika eto zany zany le karazana ho fitsetsefana atsika raha ohatra tsika tsy mitandrina aza diny fa tsika tsy afaka metsiny an'lay olona raha hoe aka ny erenan-kibon'ny tanytsika izy satria niary vola teto amintsika izy ary andeha oetiny mody any aminy de tsy maintsy amin'ny alalany erenan-kibon'ny taninao no hitondrany azy rehefa tsy manana lay vola ianao tsy azonao tsinina am'zany izy satria ianao no nanaiky azy ho tonga teto ianao no nanaiky azy hiasa teto ary ny falianao sy ny tiafanao lay fahatongavany teto kanefany a ianao kosa raha tsy manao ezaka zany de maty ianao izany mbola hitenenana foana hoe ny firenena rehetrarehetra mitrosa ohatra tsika inge mahanitra de mitrosa tsika fataro tsara fa ny ataotsika hoe reny tenenina hoe fanomezana reny fanampiana matoa ianao ampiana de sahirana ary matoa lay olona manome fanampinanao de tsy lay fanampinanao akory no atafitanao fa fanampinanao amin'ny mahafanampiana fotsiny eo zay zany lay fanampina zay a no entiny aminao fa ianao kosany a no manana ezaka angezabe hialanao am'lay fahasairananao zany hoe efa manana ianao a fa ilay an'le olona fanampina fotsiny ihany ireny le fanampina tsy averiny reny a zany a tsy natao akory no hoe ifaliana fotsiny fa de hoe namme fanampinatsika le olo reto fanampina tsy avelona fa izao matoko izy manampy anao a de mba misy tombotsoa katsahany eo mety izy tsy hiteny aminao hoe ameo am'zao zay na ameo am'zao zay fa reny ko fa fiarahamonim-pirenena avy any ivelany reny a reny fikamanana avy any ivelany rehetrarehetra reny a de manana ny asa efa ataony eto Madagasikara manana ny fitandremany sy ny fitantanany an'zany asa zany a hoan'ny tombotsoa an'lay firenena zay misy azy de mametraka foana izy hoe raha ohatra koa de tena hoe faran'zay farahidiny ko tsika no iasany
de mety ho potika fotsiny lay tetikasany de voatery zany tsy maintsy manampy atsika fa itsika mila misaina tsara mila mirahina tsara mila mieritreritra tsara mila mandamy zavatra tsara lay fitondrana fa naoviana ny volan'olona tsy maintsy ho averiny any aminy ary ny volan'olona de amin'ny volany fa tsy amin'ny volanao ariary io ny iverenany any fa amin'ny devise noho izany tsika zany tsy maintsy manana ezaka ngeza be mihitsy afahatsika manana n'ireny vola devise ireny de amin'ny alalany ny fanondrana tsika entana ny velany de inona moa ny entana ondratsika any tsy mifambolena sy mifiompina ihany na ny arena-kibon'ny tany leta tsara mpijaliana zany zavatra zany ka eo zany lay tetikasa tokony atao tsika zao nahazo vola zao teo a hoe 332 millions de dollars mba hoentina hiarenatsika taorinany fandalovan'ny covid de tsy ho ampiasaina amin'ny zavatra hafa zany zay fa mba io no antony nanampian'olona hoe nareo de ampinay a satria sahirana nareo tam'le covid de ty mba misy fanampiana avy aminay a ahafahanareo miarina amin'io fa izy tsy miteny hoe ty mba fanampiana ho anareo mba ahafahanareo mirehare manao eraoera ahafahanareo manana télévision ray isa-tokantrano ahafahanareo tsy zavatra ohatrany hoe fafinaretana zany le izy zany ny tena marina de hoe tsy natao ho an'ny mafinaritra zany io fa natao ho an'ny mahasoa ka iza zany ny teny hoe raha ho an'ny mahasoa aloha raha ho atsika malagasy am'izao a de ny tena tsara de hoe ao mpanotanteraka amin'ny asa atao any ambany vohitra ny vola io inona moa zany ohatra ary tena ngezabe am'izany a de ny resaka momban'ny tohadrano rehetrarehetra ny lakan-drano rehetrarehetra ny reny irrigation rehetrarehetra manondraka tanimbary rehetrarehetra reny a fanajariana ny reny tanimbary reny a fa alohaaloha le fanajariana ny tanimbary aloha natao fa le fanajariana ny tany te efa tsy aninina ihany a fa aloha le fanajariana ny tanimbary mba eritreretana mba hafana zany e mamboly le tantsaha mba am'izay fotoana zay zany ataotsika ny ataotsika de tsy hoe ataotsika mafinaritra Tananarivo renivohitra ataotsika mafinaritra ny renivohim-pahatany rehetrarehetra tsy izay no atao tena diso be zany fa atao zay ampafinaritra ny fiainan'ny olona any ambany vohitra fa rehefa vitatsika zany nareo olona be deabe mitangorona eto an-drenivohitra reo ary miverina any ambany vohitra reo azadiny fa ny akaran'ireo olona eto an-drenivohitra nge de hoe mieritreritra izy fa aty ny tena ahitana fiainana mafinaritra sy mahasoa nefa efa fantatra fa diso zany ataotsika zany zay ahatonga ny any ambany vohitra afinaritra afaka iainana tsara satria izy rehefa mamboly any ka misy hoaniny misy iainany de efa ampy azy zany ary fatary tsara fa ny fiainana ambany vohitra ny mamelona ny zavatra rehetrarehetra enao raha hoe manjaitra akanjo be deabe reny taloha eo anjoma zay efa mipotehana moa ny olona any ambany vohitra ny tena manjifany reny taloha fa zao le tambany vohitra lasa miakatra tehandreny vohitra de zay ny tsy mampandeha le varotra raha midina any ambany vohitra azy ianao fa ny atao de hoe ahoana ny fomba atao iverena ny retolo reto any ambany vohitra ahoana ny fomba atao atsaratsara ny lay fiainana any ambany vohitra mba ahasoa azy sy afinaritra azy zany zany zavatra zany zany ny tokony ho ataotsika soezana am'izao fa tsy fanasivana zavatra mahafinaritra eto an-drenivohitra de vao maika hiakatra eto an-drenivohitra eto daoly ndray tsika rehetrarehetra de hitaritsika an-drenivohitra manao grand tanà ndray tsika satria efa kely Antananarivo de hitarina atao ngedabe fonga izy ty de ho atangorony eto daoly ty tsika mianakavy ty ny tena izy de hoe zay mipetraka teto Antananarivo ary tokony ho hain'ny fanjakana ny mametraka ny fotodrafitrasa mba hisarika anay andeha hipetraka any ambany vohitra amboly zany ny zavatra ilainy zany fa tsy hoe mametraka zavatra hisarika ny olona hipetraka eto Antananarivo tsy tena diso be io ary zany hoe de miteny an'izany tsisy an'izany hoe io resaka embouteillage resaka hoe fahasarana amin'ny fifamoivozana sy ny karazany rehetrarehetra io rehefa mienina mimponina eto Antananarivo miena satria lasa miverina mipetraka any ambany vohitra ny olona satria lasa mafinaritra ny fiainana any ambany vohitra lasa mafinaritra ny mamboly fa tsisy tsony ny alabotry lasa samy mpamboly daoly tsy inona ny rehetrarehetra de tsisy zany alabotry zany rehefa samy manana any azy zany ny zavatra ilaina zany ny zavatra tokony atao ary na iza ho filoham-pirenena mitondra eo a raha tsy mandeha am'zany eritseritra zany tsy ho tafita mihitsy Madagasikara raha hoe mbola eritseritra sika fa ny fisina bildina ngedabe ny fisina zavatra ngedabe mirentirentry ngedabe eto Antananarivo renivohitra na am'renivohitra no mety ahatonga ny firenena androso tsy adisotsika tena disotsika
misy antony be deaibe ny tenenana an'izany ary todika mihitsy ny amin'ny fitondram-panjakana am'izao be loatra ny zavatra matory eto Madagasikara ary anisan'izany ny vola matory eto Madagasikara ny surliquidité be deaibe ny olona manam-bola manan-karem-be eto Madagasikara fa nohony tsy antoka araky ny tokony ho izy eo am'le hoe garantie d'investissement zany resaka koa tsy mazava de lasa matory fotsiny volan'ireny olona ireny misy olona hoe manana amina miliara heritaona roa taona 5 taona tsy mihetsika fa mitariziny fotsiny eo ambata ao amin'ny banky eo le vola tsy reny zany reny surliquidité reny tokony ampiasaina be deaibe ny orinasa eto amintsika eto na miasa na vitsy ary izy zao fa ny orinasa eto amintsika nge ny olana de adiny 8 miasa fa maninona ny adiny 8 miasa ny orinasa de afaka ampiasaina adiny 8 intelo ao anatin'ny ray andro ohatra ny ataony any Chine zany ny mpiasa ny miova isaky ny adiny 8 fa tsy ny orinasa no mikatona isaky ny adiny 8 na ireo kely efa ananantsika ireo tokony ho haitsika no mampandeha azy fa tsy tokony le orinasa ndray koa no akatotsika koa zany koa tena resaka mbola resaka any zany na inona eloko na tsy faiza mitantan'lay mpitondra n'lay orinasa na orinasan'izy na orinasan'izy azo ny fanjakana atao foana no mampiodina ny orinasa io mba hahafahana maka ny volam-panjakana mamerina ny volam-panjakana sy hahafahana mamiasa asa ny olona zany satria fatao tsara fa raha orinasa anankiray mampiasa olona 300 ao anatin'ny adiny 8 rehefa asainao miodina intelo izy ao anatin'ny ray andro adiny 8 intelo zany lay mpiasa manao rotation de efa lasa 700 ny miasa am'lay orinasa betsaka faniry ny antony tokony ataotsika ampandrosoana ny ty fireneny ty fa zao rehefa ianao rery ny mieritreritra fa ianao rery ny mahay mitondra ny firenena ianao rery ny hevitra rery ny itondrana ny firenena de lasa miasa rery eo tokoa ianao de rehefa miasa rery ianao de na le olona 2,400,000 ny fidy anao zany de miandry fanampiana miandry fanomezana avy aminao fotsiny de mipetra-potsiny eo izy de miandry izy satria ianao mieritreritra fa ianao rery ny mahavita an'lay izy ka raha ohatra zany ny fomitondrantsika ny firenena de taraiky eto tsika de nefa rany lasa lalana 500 metatra pave sisa ny tokanana kianjanako trano fidiovana zany nge sisa ny tokanana toerana tokony hotokana président Fokotany toerana tokony tokana ny direction régionale na sport zany toerana tokony tokana gouverneur de lasa le numéro 1 no mitokana azy tsy zavatra tokony andeha lavitra be hoe zavatra ngeza be no andraiketana fa niniko tsy nitapahana misy moa hiada mba hilazany efelenina zay vetivetsipona fampandrosona zay satria tena hoe mila miverina sy mifadoka any ary zay tokoa no foto-kevi-dehibe napetraky ny teo anivony lay hetsiky ny fanoherana hoe tena mila mametraka zavatra mitombona am'izao fotoana zao fa tsy fampanofisana ny vahoaka sy fandrendrehana saim-bahoaka satria tena misy zavatra maika ilainy vahoaka am'izao fotoana zao ny vaovao mafana be voaraintsika aloha avy any Morondava zany raha hoany redynamisation ny antoko ty matapa maraina tena fahombiazana tanteraka satria de tena hipoka olona ny toerana zany espace ambony vohatra Morima zay hanaovana na nanaovana izay redynamisation na fameloma maso zay mbola mitohy am'ty tapany riva ity zany ny hetsika ataon'ny RMDM zay anao fianambe paritra am'izay zany efa maro be reo olona zay avy any fanoherina miandry ao ivelany eo hiatrika izany efa hamandrika toerana ary misy moa ety ivelany moa zany dia engene ka hitondra vokatsoa ho an'ny firenena zay antony any amin'ny faritra menabe zay fa dia isotra ho an'ny voaka malagasy tsika voalohany indrindra de misaotra ny voaka malagasy mitsinina tsy ny vahoaka malagasy ary zay nanaraka rehetra ny fandarana Miara Manonja androany ialantsiny raha ohatra mety misy mahatohana ny fitenenana mbola betsaka ny zavatra tokony resahana amin'ny mba hoentina mampandroso ity fireneny ity fa ny tena zava-dehibe de ny tokony hatsapana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa tsy maintsy ny tsirairay isam-batan'olona no mandray andraikitra am'izao fireneny zao mba hahafahantsika mandroso tsy fandefasana zavatra mahafinaritra no mampandroso fa itsika miasa zany ny ataotsika de tokony fanometanana mba hahafahana izorana lay firenena ray manontolo am'izay
fahafahatsika miasa izay zany fa raha tsy miasa itsika tsy ho tafavoaka ity mihitsy na misy mamme ohatrinny tsika na misy mamme ohatrinna tsy ho tafavoaka mihitsy itsika raha tsy miasa raha tsy apetraky tsika ny rafitra hananany tsirairay asa zany ilay rafitra zay mihitsy zany no tsy mitoetra am'izao marina fa efa mivoy ny resaka fanorenana ifotony tsika hatram'izay a sy ireo antoko politika maromaro kanefany noho ny tsy fisiny ny fikambanan-kery de lasa miparitaka ilay izy ary lasa samy mandrirotra ilay fanorenana ifotony am'izay hevitra tiany ilavany azy kanefany zany de tena tsy maintsy zany tena tsy maintsy jereva ny firenena zany jerevantsika zany mba hahatonga ny firenentsika zany androso satria raha ohatr' zao ny ainatsika de ho sarotra ary fataro tsara fa tsy ny fitadavam-bola ihany no fiainany eto am'ty firenenty sy eto an-tany fa ao koa ny fikarakaratsika no avin'ny zanatsika amin'ny fanomezana fanabeazana sy fampianarana sahaza azy mba hahafahany anana toetra mendrika ahafahany hitondra ny fiainany any orina ka itsika raha aman-dreny am'izao sady sy tokony ampiseho toetra ratsy sy toetra tsy mendrika fa tokony hanome ohatra tsara ho an'ny taranaka sy ame azy ny fahafahany hanana izay fahaizana sy fahalalana zay keo fa ny anjarantsika de ny mihoatra mitady vola ary miasa mba ho fitaratra tsara ho an'ny taranaka de misaotra iada zay pitarika ny front de libération nationale mivahiny teto amin'ny Miara Manonja raha isika mivatana tamin'ny MBS 95.4 sy ny radio mada 100.8 tamin'ny modulation de fréquence mbola mamerina trany ny namantsika rina ary be mananjara ny tsy fahafahana ny arika atsika fa amin'ny herinandro moa izy de fa miaraka amintsika tahaka izany ny fisoratsika ny député Todsoa Andriamampandry avy any ambonimbony tamin'ny fahenina niaraka atsika tamin'ny tapany maraina dia ny amana iada moa efa nitonontsika teo zany avy amin'ny FLN niaraka tamintsika teo atao anatin'izay hoe zara fahalalana fizaran-kevitra ihany koa ary fanabeazana ny amin'ny hoaviny ty Madagasikara ty no matimatesana sy lofotsika menakavy ny tenako dia mamy fotoana amin'ny herinandro indray ary samy mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho atsika rehetra de ho ambin'ilay naharitsika am'izay sehatra rehetra misy atsika na ny eto na avy any ivelany kokoa atsika ny pariany mandefa an'izay kokoa samy hafa maro be ho ianareo indrindrandrindra vahoaka manetsy ny atapitrisany eran'ny Madagasikara mijery sy manaraka ity fandaharana ity ary zay mahafinaritra an'izay maro anisy zay de avitsika fa tsy olona anankiray na roa kory zay mitsikilo any ambadika any tsy ohatran'izany tsika fa tsika mikendry zay aso ny vahoaka malagasy misaotra ny namana teknisiana manao ny ezaka rehetrarehetra manome fotoana ho an'ny fotoana amin'ny herinandro to plasy tompoko vavy misaotra to